fitantanana na eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana izany rehetra izany de tsy ay ny angina fotsiny manoloana ny zavatra mitranga hoe efa tsy izy tsonkosy io ny resahako moa tamin'ny herinandro mahakasika ny resaka hoe tahotra samy matahotra daholo ny rehetra ao ny matahotra hoe raha misy fampiaran-dalàna de mety tsy azo tombony na mety ho faty antoka manoloana an'izay fa misy koa ny matahotra hoe raha ohatra ka mitoy izao tsy fanarahan-dalàna zao de ho very ny tanin-janaka ary ny hoavin'ny firenena mihitsy no potika ao anatin'izay ka rariny sitsiny raha toa ka misy ny fitakiana ataon'ireo collectivité candidat manoloana ny famerenana ny asin'ny Madagasikara ny fampiarana n'izany lalàna velona eto zany ka tsy hisy ny dika ny lalàna am'izay mapetipety ny isambatan'olona fa ny tranga maningana indrindra no mahatonga an'ireny lalàna reny hoe rehefa lalàna de lalàna l'exception confirme la règle hoy ny teny vahiny zany hoe ny tranga maningana indrindra no antom-pisiny lalàna ka tsy hoe rehefa misy ny tranga maningana de hoe tsy mahafoana ny fitiavako an'i Madagasikara ny taratasy 20 cm ohatra fa rehefa ny fanarahana anatin'ny lalàna ary mila manara-dalàna sika mba ho fifampitaizana ao anatin'ny fiarahamonina mba ho fametrahana ny ohatra tsara ho an'ny taranaka satria raha hoavy ho an'ny fotoana andehanan'ny tantara de ho tsara ny tantara etsika ny zanatsika de anytany hoe inona ny nataonareo fa zao ny zavatra nitranga navelanareo simba Madagasikara ka izany indrindra no etsona ny olona manam-panahy rehetra mba hitondra ny anjara birikiny amin'izay tandrify azy avy amin'izay fitandrona ny asan'ny firenena izay mba tsy hisiny sanatriny zany anaty farangisosina ary mitsipika eo ambaniny hoe fanavaozana indray na fiavaozana indray ho an'izany hoe fanjanahantany izany na mivantana io na ankolaka io misy maro de maro ny vaovao izay efa mizarana fa raha ny fampitam-baovao amin'izao aloha de efa vorolanina eny pasapito eny ireo mpanao ny diabe ampilaminana misy ihany koa ny amin'ny loko volomboasary zay tonga eny atoerana tsy de mahagaga loatra moa zany zay fa zava-misy zava-mitranga zany rehetrarehetra zany ny verina indray zany aloha zany ireo pomba ny loko volomboasary amin'ny filarana ihany koa mijery asana mijery na tonga sanatriny zany hitondra fanakorotanana tahaka ny farany tsy irarina moa nisy in'izay ary de raha namanokana ny fahatongavan'ny mpitandro ny filaminana amin'ny fisorohana mialoha ny fifampiantsina ny mety hoe korotana aterak'izay ataon'ny hery samihafa izay satria misy resahana foana zany satria ny olom-pirenena rehetra ampahafantarina ny tokony ataony aoka re tompoko ny fiantsina ny fandratrana satria misy ny naratra tamin'ny atsika teo pasapito farany ratadiditsika ny fanendahana tsy mendrika an'izany ohatra tsara omena ny olom-pirenena izay mijery ny ataontsika mahita ny ataontsika ary indrindrindrindra tahaka an'izao zany aloha ny sary eny pasapito amin'izao fotoana zao nisy raha namana tsy nahazo t-shirt angamba ohatry miboridana de misy ihany koa ny mitanjozotra reto amin'ny ilany reto zany ny mpitandro ny filaminana izay angasitrahana hoy satria zarandraikitra sy zaradidin'izy ireo ny fanaovana an'izay hoe fandrindrana ny filaminana izay raha hitatsika am'izany aloha de filaminana diabe ampilaminana ihany koa nataon'ireo manao ny akanjo volomboasary am'izao fotoana zao aty amin'ny andaniny sy ny ankilany de nahitana an'izay raha le sary teo reto mitanjozotra ireto mianda-miambavy ty moa le sary hoe nankaiza ny akanjon-dranamana aty misy ihany koa ny velatanana eny andalana eny ataon'ny reto olom-pirenena manao ny diabe ampilaminana amin'ny fomba fijeriny ihany koa ampilaminana hoy satria tsy nisy aloha reto nitatitra hoe misy ny fanakorotanana na misy ny fiantsina zay ataon'izy ireo fa de mizotra ampilaminana mahagaga fotsiny de maninona no eny amin'ilay toerana zay nataon'ireo collectivité candidat anaovana ny hetsika ho an'izy ireo amin'ity an'io ity no nandehanana mahalasa ny saina maneritreritra zany rehetrarehetra zany fa isy ihany moa zany ny valin'izay rehefa avy eo amin'ny fampitana mivatana ny zavatra mitranga sy ny zava-misy eny atoerana eny mba ahafahantsika miaina ny zava-misy eny akanja ndaolo hiverenana kely angamba ny kabary izay nataon'ireo solotena sasany ataoko hoe solotena atao anatin'ny collectif ao anatin'ny candidat moa zany misy maromaro reto lahateny maromaro nataon'Andriamatoro Lauratsiraka azo Andrena Narvelo ny candidat Brunel ny candidat Ratsetson ny candidat Ravalomanana Marka ny lahateny nataon'ny Andriamato Filoha teo aloha zonary mampianina hery ary ny faneho-kevitry tsy faneho-kevitra moa zany ty fôtriny hoe karazana hira nataon'ny kandidata Ina Razafinjoelina reo aloha no raha tsika hanomboana zao fiarahana zao de hitoy hoe zay fiarahana atao anatin'ny angaretina zay rehefa avy eo tsy mitratra ny karoka vahaolana ny collectif des candidats nandritra izay herinandro maromaro izay
manoloana ireo fandikan-dalàna nisy eto amin'ny tany sy firenena efa samy namaly miantso ary efa samy nanao ny miezaka tandrify azy na ny ray aman-drenam-panahy eo anivon'ny FFKM, ny fiarahamonim-pirenena, ny communauté internationale, ny syndicat, ny ray aman-dreny ara-drazana, ny antoko sy vodronana politika maro, ny fikambanana samihafa mba hisiany zany vahoana izay kanefa dia mbola mijirijiry sy minia manao be aman-drenina hatrany mietsy ankilany ary mbola mitohy hatrany ireo fandikan-dalàna ataon'ireo antrom-panjakana sy mpitondra fanjakana ankehitriny anomezana tombontsoa olon-tokana izay mafisina hatrany fa candidat vahiny. Mbola hitsy zany farany teo tamin'ny fanaovan'ny HCC Amboletra nametraka ny général retraité Richard Valmana ho filoham-panjakana. Manoloana izany rehetra zany dia mitodika sy miantso anareo polisy sy ny folanin-daza ahy. Ianareo no tandroka aro ny vozona, ianareo no antoka afaka iaro ny fiandrianam-pirenena. Miantso anareo zay mba hijoro andray ny andraikitra feno tandrify anareo mba hisiny fifampiseresana mpanao politika andatabatra boribory hitadiavana vaholana manoloana ireo fandikan-dalàna sy ny crise maro sosina eto amin'ny firenena. Manamafatrany miantso atao amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka mba irahina hijoro ary tsy anaiky lehibenana ho tombontsoa ambony firenena sy ny vahoaka malagasy tompolasy tompovavy. Tolona ho an'ny avy ty firenena tia miatognavantsika eto, marina sa tsy marina? Mila mivantsy nano avy isika satria raha izao mahazo an'ity firenena tia dia satria tompona andraikitra daholo tsika rehetrarehetra. Tsy isaraka miala amin'izany ary saina sahitsika mijoro anatin'ny firaisan-kina ananganana firenena vaovao. Zay toatrany zay any tokony hibaiko antsika anoisana amin'ny tolona satria manomboka zao dia efa voalaza teo fa tolom-bahoaka ity. Ary ny tolom-bahoaka rehetrarehetra dia teo amin'ny 13 Mai namarana anazy nampoanaky. Ary tsy maintsy tafity antsika ary tsy maintsy hitantsika eo. Fa izao mila fandaminana tamin'ny herinandrotsika teto nanao siny niaraka zahay amin'ny fanohizana amin'ity tolona iombonana ity. Tsy nisy mivady tamin'izany teto, tsy ilaina ny fifidianana amin'ny faha 9 volana Novambra satria feno kolikoly. Dia mbola mitohy zany ara-mafisana zany ary tsy maintsy fitaina ny tolona zay natomboka tsy nisy fanjakana na resy tolom-bahoaka zany raha teto Madagasikara. Voalaza ny mpandray fitenenana teo aloha teo fa tsy mijanona fotsiny amin'ny collectif de candidat mihetsika fa misokatra ho tolom-bahoaka, ho tolom-panafahana ny Madagasikara ka ianareo rehetra komity, ianareo komity mpanohana rehetra manerana amin'ny nosy zay miara-dy sy miombon-kevitra aminay collectif de candidat dia mivoria tohizo miasa fa tsy propagande ny atao fa fanohizana ary fanamafisana mitolona. Zahay ireo efa mifamepetra satria zahay ary ifonana ny vahoaka malagasy tamin'ny 73 député fa nikabary teo amin'ny 13 Mai dia nilaza fa hanao fanovana. Fa rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny namana tsy nakamy amin'izay fanovana ny resanay teo izay fa zavatra fa ny natao. Fa zahay ireo efa nanao dina, efa nanao tenerana fa tena hanamboatra marina an'ity firenena ty. Mahampitadina satria mamy ny président Ravalomanana nanteny fa misy baika any eo teny amin'ireo chef district, chef lehibe ny tanàna hatrany amin'ny chef fokontany hoe
mampidiry anareo anaran'olona 50 isaky ny fokotany dia mampitandrina fa misy milalana 2018-008 article 216 milaza fa mampigadra roa hatramin'ny 5 taona amende 400 000 ariary hatramin'ny 4 millions ariary ny mampiditra anaran'olona satroka any anaty liste électorale na mananany anaran'olona any amin'ny liste électorale ka mampitandrina anareo fa lasa rominy kely be nareo rominy irany fa rehefa traty rominy alany lery tsy misy fanajana nakana lalalam-pifidianana tsy misy zany misy daholo reo le lalalam-pifidianana tokony arahana dia hoe iroso amin'ny fifidianana tsisy manaiky fifidianana izay atao amin'ny 20 volana novambra zany raha tsy mety tety izy zay meno dia enoy tsara aloha nareo fa zay hoe enoy tsara mieritreritra maninitra liste mairetrena ao anatin'io liste daholo izay 30 ao daholo ny anarako ao ny anaran'le rangary ao ny anaran'ny 13 3 zay misy rehetra ao daholo dia ahoana rehefa tonany izy force an'io tsotra fotsiny zavatra ataotsika rehefa minazy sika fa tsy ilainy io dia zay fomba tsy isiny io izy tsy maintsy everitsika zay kalazalazao ny rehetra apitapitao amin'ny namako ano sy ny ratsika teo fa isika dia noho ny tolona ary akatra ity tolona ity amin'ny herinandro ambony tokony ho say isika tokony ho vonina isika manomboka ny alatsina izao zany dia amafiso izay fahafinoanatsika izay amafiso izay mba ahitana fa isika reto dia maro be ary tsy vidimola fa vonina foana tompokladeba ireny moa zany ny lahateny izay nataon'ireo anatin'ny collectif de candidat amin'ny fampatsiahivana fa mitady vaolana ny candidat amin'izao crise misy moa miteny hoe tsisy crise eto amintsika fa tena crise ary crise sarotra indrindra ny mamazy raha tsy misy ny finiavana avy amin'ireo mieritreritra fa ty an'ity Madagasikara ity nisy ny antso izay natao teo hoe tokony ivonina tokony ijoro ny vahoaka malagasy amin'ny famerenan-kasina Madagasikara ny ezaka nataon'ireo fiarahamonim-pirenena ireo fikambanana ny ray aman-dreny na ny ray aman-dreny ara-drazana na ny ara-pinoana na ny syndicat na ny fiarahamonim-pirenena zany hoe société civile na ny ray aman-dreny ara-drazana efa samy miantso ary ny teny daholo hoe aleoa miona miresaka andatabatra boribory mba hitadiavana vahaolana ho an'ity firenena ity ny mampalahelo dia efa natsidiko tany am-panomboana teo hoe sanatriny zany manomevana ny zavatra hita fa tsy mety eto amin'ny firenena isika ary noresahana Andriamatoa Roland Ratsiraka teo moa ny zavatra misy ao anatin'ny anteny miaran-doolona hoe zavatra efa hita fa tsy ara-dalàna tsy araka ny tokony ho izy dia mbola irisoana foana ny olom-pirenena izay everina fa tsy mahatakatra ary tsy mahalala ny zavatra misy eto amin'ny firenena ka ararotina amin'izay fa zao manomboka misokatra ny mason'ny vahoaka manomboka mahafantatra le antom-pijoroana izy hoe inona no lokanady na ny enjeu ao anatin'ity tolona izay atao ity mahatonga azy ireo miantso ny namany mikitika ny manodidina azy hoe tena efa fotoanany fijoroana zao mba tsy hamotehana any Madagasikara ny faty antoka dia ho antsika rehetrarehetra iombonana na ho an'ny manohana aniza io na ho an'ny manohana aniza raha toka
sy ny lalàna no mipetraka eto Madagasikara. Ary raha toa ka terena aza io fifidianana io tsy maintsy andeha na iza hitantana ny firenena eo de firenena baranahany no hovantaniny eo. Ary firenena anjakany tsy fanarahan-dalàna no hotantaniny eo. Ka move ho disoina ary ho enjehana ny olo-pirenena raha toka tsy anara-dalàna raha pitso sy raha afaka pitso. Inona no hevitra hitondrana ny firenena raha to ka ny lalàna zay fototra hijoroana aza vohitsakitsaka ny lalam-panorenana nisan'izay. Mijanona ho soratra fotsiny ve ny lalam-panorenana ka raha rotona amin'izay ny malagasy raha nitaiza manoratra sy manisa sy mamaky teny eto Madagasikara tsy inona tena ambany de ambany. Ary raha malala fa na ny fampitahan-kevitra sy ny fampitana ataon'ny mpitantana aza de zahana atao amin'ny teny frantsay foana. Tsy mahagaga raha toa ka misy ny tsy fahafantaran'ny malagasy ny zavatra misy iainany marina amin'izao fotoana zao, ka misy ny fanakonakonana sy familiviliana ny lalatsain'izy ireo mba tsy hafantatra sy hifantoka amin'ny zavatra misy iainany amin'izao fotoana zao. Na inona olazaitsika de tafiditra ao anatin'ny lavaka Madagasikara amin'ny tsy fanarahan-dalàna. Io ny fototra zay resahana foana hoe fototra isin'ny fampandrotrona. Raha te handroso isika afandray moa hoe tsy te handroso isika fa te avy alao amin'izao ihany. Ny mampalahelo ia tamin'ny herinandro de ny fiheveran'ny vahoaka malagasy sasany fa hoe zay no sahaza azy. Tsy sahazatsika malagasy zao zavatra mitranga zao. Ka fotoana hijoroana ho an'ireo mahatsapa fa manana didy manana andraikitra amin'ny Madagasikara. Ny olona vazaza mahasamiteny ve hoe te hanampy an'i Madagasikara izy. Satria vazaha le namana anakaraha iny tsisy mahafoana ny fitiavany ny titan-drazana ity hono. Ka izy vazaha mahatsapa hoe manana didy sy manana andraikitra de ny malagasy rehetra izay manam-panahy aoka hijoro isika mba elana ny familivilikevitra zay moa le hoe orientation na opinion publique aronany amina zavatra tsy izy ny fisainan'ny malagasy mba tsy eritreritra ny hoaviny. Ka fizarana volana, fizarana fitaovana tsy havita taona no omena azy ireo. Mety mahavita andro fa tsy havita taona mihitsy, fa tsy tena hoe tsy mahavita volana akory aza. Ny fanararotana an'ireo mpiasa-panjakana ataoko anaty farangosoana le mpiasa-panjakana satria mpiasa-bahoaka izy ireny. Ireo manao ny asa-bahoaka izay terena amin'ny fomba mivantana sy amin'ny fomba akolaka ka ampiasaina mba hanaiky ny tsindry izay omena azy ireo hoe tsy maintsy atao zay andaniana nyty olona ity. Ary tsy hevitra io aloha zavatsara mihitsy tsy hevitra le toanana fa olona satria rehefa miresaka sika collectif de candidat de izay kokoa angamba ny hoe hevitra satria hevitra no antom-pijoron'ireo collectif de candidat reo hoe mandeha any amin'ny tsy tokony ho izy ny firenena. Ny tany janaka izay tokony asary-piaro ny isam-batan'olona vao resaka teo moa ny antso natao an'ny mpitandro ny filaminana hoe aoka ianareo tena hipetraka ho tandroka ary ny vozina, tsy andany, tsy hitanila na amin'izana misy any anay retsy ihany fa ireny ezaka nataonareo tao ao reny de hita taratra ary mendrika tehaka avy amin'ny vahoaka hoe tena mandrindra ny filaminana tokoa ianareo de tokony izay no hitohy fa tsy hoe sanatrin'izany ho lasa hery famoretana sy fandratrana ny vahoaka malagasy. Ny fifonana natao teo ny fifonana nataon'ny candidat Brunel teo fifonana ny hetsika natao tamin'ny 73 député fa ny fanarahana tamin'izany zavatra hafa de zavatra hafa no nitranga rehefa avy eo. Izany ihany koa moa de hita taratra fa raha ity le fitantana teo aloha tsy tao anatin'ny soatoaviny mihitsy ny miaiky diso hoe diso izahay ary zany soatoavana izany apetraky ny malagasy amin'ny hoe ny elika ibaboana modarariny raha misy ny tsy fietezana raha misy ny fahatsapana fa tsy nety de tokony hitodika any amin'ny vahoaka miteny ny hoe tsy nety iny raha ny anatin'ny anona moa izy de hoe miakolpa na lasa be akolpa man satria izy zao lasa ilika any amin'ny hafa hoe fahadisoany ny hafa foana le izy fa tokony hatsapa ihany koa ny mpitantana sy ny mpitondra hoe misy fahadisoana iaho fa lasa nalalàna izay heverina fa antoka hijoroan'ny firenena aza efa voatohitohina sy tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Ka zay rahantsika mahita moa ny fandehan'ny tolona rehefa avy eo manahoana sy manahoana ny diabiam-pilaminana raha vantany vao misy ny sary avy eny kianja de entina eto araka ny noresahako teo hoe efatra marahalahy foana ny miaraka eto amin'ny angaretony zay fa aty amin'ny kolo moa zany ny fanomboany mampita ny vatana ny angaretona de taka ny mahazatra fantatrareo ny mpanao gazety zay mpampiatrano no manomboka fa ny mpandrindra eto amin'ny latabatra eto de
tsy miova fa mbola enikazarakotomana tsoa hatrany ka angamba tonga de izy avy hatrany no andrindra ny toy ny ty raharaha ty ny tena moa zany ivezivezy anangona ny vaovao apita ihany koa ny tsara ho fantatra rehetra makaty amin'ny databatra ty miarabanao enikazarakotomana tsoa miaraba Seratolo Janary de mamerina ny fiarabana antsika rehetra moa zany manantitra ny araba tena tara sy tratra orena mihitsy izay na izany zany dia ny hainy foana ny si zany tamin'ny ty marainy ty fanera zafy manantany any kio efa eto amin'ny plateau eto dia kafalina no anaterana ny fiarabana antsika rehetra isa-tokatrano raha mana teknisiana na izany large dia izany sere eto ambany eto ok ary zany moa afatarina antsika ny tokatrano ihany hoe rehefa anaty studio ohatra zao ianao dia misy caméra maromaro foana zany eto dia terme technique zany entina ilazana ny mba anajana ihany koa indrindra damina teknika avy amin'ny fampitanana sary zany miaraba ny fanera zafy manantany aloha eto amin'ny plateau amin'izao fotoana zao sepotsepitra kely tsika ya dia isy aloha ny solona voalohany satria afaka nanokatra ny fandarana dia miaraba ny Nikazarakotomanatsoa miaraba ny namana rehetra zay mikirakira ny lafin'ny teknika amin'izao maraina izao ny namana any amin'ireo onjam-peo sy fahita lavitra sy ireo sehatra ahafahana mandray atsika mivatana toraka zany akeo ireo namana zay manantanteraka ny fandrakofana ny vaovao eny Kianja amin'izao fotoana izao tsy maintsy mbola nisy ny fandaminana maro samihafa satria moa ny manao zavatra tsy mora ary manao mora ihany koa tsy zavatra rehefa faindohan'ny herinandro tahaka izao tsy maintsy atao daholo ny resaka fandaliana na resaka fanombanana ny resaka ny amin'ny hoe ahoanandray ny atrehana ny herinandro manaraka sy izay mety ho toy an'izao fandaharantsika izao amin'ny maha-olombelona amin'ny fikirakirany lafin-javatra maro samihafa misy ny tsy maintsy ambara tonga dinihana zany na ny fanodinana ny vatana hiatrika izany na ny fanodinana reo fitaovana zay mifanaraka amin'izany dia tsy moramora ary dia ialana tsiny amintsika amin'ny fahatarana satria tsy maintsy mandinika an'izany amin'ny hoe mbola azo atao ve ny miatrika lafin-javatra tahaka izao mbola ao tsara ve ny fahavononana rehetra sy ny lafin-javatra rehetra mifanaraka amin'izany dia dinihana daholo alaina ambony alaina ambany ny zava-misy raha teo ihany koa tsy maintsy karohany eny amin'ny sehatra maro samihafa eny zay le vokatry le hoe fanombanana fandalinana fikarohana sy ny lafin-javatra samihafa dia anaovana ny fialantsiny amintsika amin'ny fahatarana samihafa akoatry ny hoe tena mbola nila fiomanana betraka ny amin'ny lafin'ny embouteillage ihany koa zany tsy vita tongotra na vita taxi be zao lafin-javatra zao fa tsy maintsy manainga ny fiarakodia tsy maintsy alamina tsara amin'ny lafin-javatra rehetra vao afaka entina hivezivezena andrakofana ny vaovao zay zany tsy maintsy anaovana ny fialantsiny satria ny antso manko ny namana avany Sambava miresaka amintsika ny amin'ny hoe misy sa tsy misy dia anaovana kopakopa-tanana ho azoko be mamboly zay any Sambava any antso ny namana avy any Tsoromandia dia ny namana avy any inona moa Sambavy ny fianaratsoa zany hoe aiza tohatra mbola tsy mandeha na sala amin'izany dia tsy maintsy mbola misy rindran-damina eo amin'ny lafiny rehetrarehetra zany fa dia ho an'ny tombotsoa aloha sy ny ho an'ny resaka asa sy ny resaka fijoroana ho an'ny tanindrazana dia mbola hitanareo hatrany izay mametraka hatrany mahazava-dehibe an'izany hoe asa sy izay efa fatokisana nomenareo mpanaraka an'ity fandaran'ity zany Nikazarakotomanatsoa teboka tsy maintsy nazavainay tamintsika zay rehetrarehetra zay satria mavesabesatra mihitsy zany ny zava-mitsanga amin'izao fotoan'izao ary tsy afenatsika ny tokantrano any tsy afenatsika vahoaka malagasy mpanaraka ny fandaharana ny atao ivesatra logistika samihafa aminay mpanao gazety ihany koa miatrika ny fandaharana tahaka an'izao dia ezahanay arindra sy alamina eo moa zany satria dia tsy maintsy nivory kely ihany koa zay tamin'ny maraina Seratolo Janary moa no mampiatrano zany amin'ity herinandro ty raha ny tokony ho izy dia efa aty amin'ny Kolo TV FM no misy ny studio dia tsy maintsy nanomboka teo ihany koa zany izy na izany zany zay efatra amin'ny rahalahy dia mifandinika ary mandamina araka izay tratra zany ny afahana mamaly ny etaetantsika mitondra ny famakafakana samihafa atao anatin'ny fandaharana satria averiko ihany ary azavaina amintsika ilay vesatra miresaka logistika amin'ny fanatanterahana ny asa tahaka an'izao aminay mpanao gazety
tsararay avy de tena mafy zany fa tsy maintsy atrehana moa zany a zany zavatra rehetra izany de isorana ny Siratolo-Janahary ny fomba matianina netiny nisatarana ny fandaharantsika teo ny famerenana an'ireo kabary samihafa zay natao zany a tamin'ny sabotsy teo a satria ny ivon'ny fandaharantsika moa zany a de mifototra amin'ny hoe inona no hetsika ataon'ireo anivon'ny collectif des candidats na hoe toy ny ahoana ilay fijoroana zany a na ny fivoarana zay atao hoe tolona izay tsy miova moa zany hatreto fa de hoe ny fikatsahana sy ady mba hisin'ny fifidianana madio fikatsahana sy ady mba hisin'ny fitondram-panjakana ara-dalàna hiatrika ny fifidianana fikatsahana sy ady sy tolona mba hisin'ny atao hoe rafitra mikarakara fifidianana manaja ny lalàna sy azony rehetra hatokisana zany a dia tsy maintsy arahantsika zay atao hoe fivoarany etiketsika samihafa sy ny tolona taritiny eo anivon'ny collectif de 11 candidats zay de amin'ny mampanao gazety miezaka foantsika mijanona ao anatin'ny sehatra matianina ary be de be no tsy naharaka zany tamin'ny sabotsy ny fimenomenoman'ny olona amin'ny sabotage amina resaka jiro satria zay mihitsy zany andraisan'ny olom-pirenena azy rehefa tsy maharay an'ity fandaharantsika ity faniraza-fo manantany hoe tena maninona ary ilay délestage tsotsotra teo aloha zany a tsy hoe tsotsotra moa zany tsy tsotsotra le satria manimba fiarina maro samihafa fa ilay délestage izay efa namotika toe-karena sy nahavoamafy ny firenena am'izao fotoan'izao rehefa manaraka ny angaredona ny olona de efa raisiny olona ho sabotage am'le fandarana angaredona indray na hoe karazana atako manokana zany na hoe sotasota atao an'le mpieno satria manapaka an'le fanarahana an'le fandarana angaredona ny ilay fanapahan-jiro amina distrika maro samihafa de be de be anareo no miantso araka izany de ezahantsika rehetra efa misy mivantanao izy izy namana Siratolo-Janahary miainga avy any tany fotsy zany ay tsy mivantana zany fa vaovao am'izao fotoan'izao satria any amin'ny distrikna tany fotsy ihany koa dia manao fanomanana ihany koa ary manao an'izay hetsika hiatrehana ny ataontsika hoe tolona ataon'ny collectif des candidats zay de arahantsika zany raha vantany vao azo arotsaka Siratolo-Janahary. Hakadika ande ini nama sekereta de saran mami nasional demanda. Kalau kami nasional demanda de ya. Iny zany ny extrait zany avy any atany fotsy any tamin'ity maraina ity azon'ny namana mpanao gazety eo maro be moa ianareo any tokantrano any no miangavy mihitsy hoe mba alifasina ny faritra samihafa satria isika de manana fianakaviana amin'ny toerana isan-karazany de maheno amin'ny fianakaviana hoe de nisy hetsika tary kanefa ohatrany hoe tsy tonga eto anivon'ny fandarana angaredona dia izay anananay sary sy feo zany aloha de fa ezahanay zaraina araka inona raha antsika teo iny fa iverina am'lay fanazavana teo satria tena atao hoe rehefa fiandohan'ny herinandro tahaka izao de apahatsahivina ihany lay hoe inona moa zany no tena hitondrana ny famakafakana eto amin'ny angaredona dia ilay raharaha sy fiainam-pirenena zany a izay mifamatotra amin'ilay fitadiavana atao hoe tsodrivo baovao raha izay ny fomba tsotra ilazantsika azy a amin'ny fomba fanaovana politika eto amin'ny tany sy ny firenena zany hoe misy zava-mitranga zany a anaovantsika constat ijerena ny zava-misy izay tanataratra fa raha mitohy izao zava-mitranga eto amin'ny firenena zao a de fampitehana tsy roa amantany no olovainy ny taranaka faramandimby fampitehana tsy roa amantany ary fitotonganana fari-piainana tsy hitanohano fa indrindraindrindra fa averezan'ny are-pirenena sy ny soatoavina
ary ilay mahay isika antsika malagasy izay mety tsy ho hitany karatra intsony raha to zany ka tsy misy ninina atao amin'ny pratika politika atao eto tanàna am'izao fotoana zao na zatratsika tao anatin'ny taona vitsivitsy na hoe nanazarana ny vahoaka tao anatin'ny taona vitsivitsy dehibe zany nefa tonga saina hoe tsy ampy intsony am'izao fotoana zao ny hoe hipetrapetraka fotsiny fa tsy maintsy manao fanamelohana na dénonciation tsy maintsy mitondra tsikera na karazana kritika fa indrindraindrindra tsy maintsy mamaritra ny hoe aiza ilay lalana andehanana anovana ny zava-misy ilay zava-mitranga anatin'le pratika politika dia ny fandikan-dalàna lasa fomba mampanao ny zava-mitranga anatin'le pratika politika dia ny fanaovana tsinitsinina nyzay verina fa hafa hevitra na tsy mitovy hevitra am'izay manana fahefana ilay pratika politika dia ny raharaha mpitsarana sy ny raharaha ahitanao hoe misy fahatratrarina ambodiomby amin'ny fanaova keliko ty na misy fanodikodina na rem-pirenena hita miariary ty na misy raharaha tsy mazava momba ny resaka fanodikodina mpanjakany ty kanefa de sady tsy misy toyany no tsy misy fanadihadiana no tsy hitanao hoe nakaiza fa de very anjavona fotsiny zany le karazana pratika politika samihafa zany zay resantsika atao anatin'ny fandarana angaredona dia teboka iangana zany ny hetsika ataony eo anivony collectif des candidats am'izao fotoana zao satria izy ireo no mitarika n'ilay hoe diovina ny tokotany mpifidianana mba ahafahana manohy araka ny tokony ho izy ny fiainana ara-politika ifampitondrana eto amin'ny firenena satria rehefa fifidianana ara-dalàna sy madio dia maro toerana kokoa ny mpitondra fanjakana izay lany am'izany fifidianana madio sy ara-dalàna zany na iza zany no tonga eo am'le toerany ary io dia anao karazana ataotsika hoe tarodalana ho amin'ny fifidianana rehetra ifandimby ny fomba anaovana zany ny fifidianana amin'ity indray mandeha ity dia zay no mahasaro-piarony rehetra de miazakazaka tany my distrika samihafa ny hetsika de mihetsika daholo ny manerana ny Madagasikara amina faritra maro ny teto Antananarivo moa dia indromy taona zay no tao amin'ny collégium ary atonga maro be hatrany ny olona maneho an'izany atao hoe firaisakiny zany tahaka izay hita tamin'ny sabotsy teo izay distrika nivoana an'ilay atao hoe Antananarivo reny vohatra na nitodika tetsy Meritsetoska efa any amin'ny faritra Itasy na nandeha tetsy Avaradrano na ny vadika kely tetsy Atsimondrano zay rehetra nale de nahitana taratra hoe ity malagasy ty dia mangetaeta ihany keo ny amin'izay atao hoe fifidianana madio sy mangarara eto amin'ny firenena zay fa indrindraindrindra efa mahalala ny malagasy hoe toy ny ahoana ilay tsy maintsy hanovana ny zava-misy eto ho amin'ny tombotsoany rehetra tsy hoe tombotsoana olona ray na olona roa eo anivon'ny collectif des candidats zany ka hoe ty candidat anankiray ty dia enjehana manokana na diabolisena manokana zay mantsy le olana to amin'ny firenena aratsiana manokana ary enjehana manokana ny candidat maro karavalo manana de enjehana manokana ny candidat Robert Andry de diabolisena na enjehana manokana ny candidat Adjondrenanarivelo misy resaka voizina samihafa de tahaka n'izany ihany koa ny candidat Siteny Rindrena Solony Haiko dia anaovana communication manokana mihitsy de ny candidat reo candidat rehetrarehetra reo Brunel Razafotsy andreo fa Jean-Jacques Ratsietson Roland Ratsiraka de saka misy ohatrany hoe mécanisme na communication anenjehana manokana azy ireny de tsika zany eto anaty fandarana angaredona de mamerina hoe tsy any amin'ny resaka olona no olana fa any amin'ilay rafitra izay adiombonana io ary tokony ifantohany rehetrarehetra hoe ahoana re olona le ity rafitra izay mitarika atsika ny anatina pratika politika mamono ny firenena ty ary zahay mpanao gazety ihany ko anatin'izany zay tsy candidat izahay tsy mpanao politika ihany koa zahay de isan'le vahoaka sy le olom-pirenena ary manana anjara andraikitra satria miara mahitany hoe tsy mety tsony ity fomba atao eto amin'ny firenena ity ka hotoizana am'izao de iny moa zany ny zavatra mitranga tamin'ny sabotsy teo ho andreo anivony collectif des candidats hoe tsy maintsy zany tsika manao izay ahenona kokoa ny feo atsika tao anivony collectif des candidats manomboka izao dia tsy mety tsony ny hetsika raha nitondrana azy hatramin'izay fotsiny fa efa mazava amin'ny olo zao misy ao saingy eto dia tsy maintsy marotsaka tsika eny amin'ny kianjany 13 Mai zay zany isan'ny vaovao lehibe ihany keo mankadiry ny sary ihany koa izay hita tamin'ny sabotsy teo zany teny amin'ny collégium nahitana taratra hoe mandray adiry na hoe dimension hafa mandray sehatra hafa zany ilay ataotsika hoe fijoroany mpanao politika samihafa am'izao fotoana izao misy olona atao ohatra zay nifandritaka nifandrirotra tsy nifankahazo nandritra ny taona maro raha ny resaka raharaha politika raha tsy resaka vaty zany monja roindefo zany tsika Roland Ratsiraka maro karavalo manana zany ohatra
fa niaranjoro teny tahaka n'izany ihany koa ireo fikambanana samihafa izay ataontsika hoe raha ny tombontsoa ara-politika na hoe ny hevitra ara-politika na ny foto-kevitra ara-politika izay joroana dia samy manany azy tahaka ireo nivony collectif de candidat ihany fa saingy miezaka manambatra zany an'lay raharaha sy ilay ady ombonana ka tsika zany tsy tokony hiala fa ny razafa manantany ao anatin'ilay hoe antony izay ijoroana am'izao fotoan'izao tsy mbola resaka olona mihitsy ny resaka eto na kandida anankiray na kandida hafa tsy resaka an'izay mihitsy le resaka mbola ijoroana am'izao fotoan'izao fa resaka pratika politika hoe misy raha-pirenena tsy maintsy etrena de ny fifidianana de zay aloha no tsy maintsy ifantohana zany misy directa maro samihafa ihany koa zany ay avy any an-tany fotsy zany ny mivantana moa zany dia maro raha nyhetsika ataon'ny collectif eto Antananarivo na ny tany fotsy fa dia eny tany fotsy izy ty solombavambahoaka ny Madagasikara na sonona fidimanana ny avy eny tany fotsy eny fa dia maromaro izy ireo fa dia notsika ny kabary zany telopolo avoeno zao nareo antongety satria zao izy hay isika miady anao arkiondana fara anavotana ny firenena mitolona ataon'ny folo kandida amitsika amtezao noho izany nifoazy efa tasy teo rasasy kely sisa de menino vakony ramdoany azatseo tomaty fotoinamterantinitolo tsy maintsy noho izany nifoazy hitsangana avakoaby zay farafesiko ny tenko fanaizanina tsy zany dia hobako manana misorana andreo mpitandro ny filamina teto tamy fotsy asiteka amin'olo efa tsapany mpitandro ny filamina fa tolo-bahoeky ty zana bahoeky reo fa afa le voavity volany Tananarivo any mivezivery fatany any amin'ny lacrymogène tsy eketsika zany ave fivalalazakoady eny ary teny tamy fotsy reny fa nirazava manantany tamy fotsy moa zany fatatsika fa ao anatin'ny faritra Vakinakaratra tamy fotsy ihany koa fatatsika zany fa district iray zay fidirana faharoa raha ohatra ho an'ny Vakinakaratra zany de mandalo ny faritra district iray ao anatin'ny faritra Vakinakaratra Ambatolampy de afaka n'Ambatolampy zany dia mipita dia tany fotsy amin'iny lalam-pirenena fahafito iny manana solombavambahoaka ny onivony collectif de candidat zay ny kabary ihany koa tamin'ny sabotsy teo na sonina rafidy manana solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao tany fotsy zay anisany mihetsika ihany koa any amin'iny faritra iny zay nanao an'izay taritina tarika ny atsika ho an'ny collectif de candidat sy ireo olo-pirenena zay fa nitatsika tamin'ny sary teo de ny kabary nataona Andriamatoa Michel Avakoaby solombavambahoaka Antsirabe voalohany ary hitatsika amin'ny sary teorina teo ihany koa i José Anthony Andrenatenaina zay solombavambahoaka voafita ao Antsirabe faharoa izy telo mirahalahy zany raha ny sary hita teo no any an-tany fotsy am'izao fotoana izao raha mbola misy sarina solombavambahoaka hafa moa zany hitatsika de alefatsika eo ihany izay sary izay fa ny namatsika Sira Tolo-Janary zay mandrindra ny lafi ny teknika miaraka amin'ireo teknisiana marobe mazava le resaka zay nentiny ankaja teo ny tsara hitondrana fanamariana ihany koa misy sary anankiray zay goavambe teny Antsonjombe ankaja Rakotomanantsoa Sira Tolo-Janary zany ny fanambarana aloha goavambe misy nataony reo collectif de candidat ny amin'ny antso atao amin'ny eo anivon'ny foloalinda ary nambaran'izy ireo fa anatitra taratasy eny amin'ny ministère fiarovam-pirenena izy ireo tamin'ny faran'ny herinandro teo zany sabotsy izy ny teny de hoe rapito zay anatitra azy tokony ho tamin'ny alahady mbola eo amin'ny fitrandraham-bavao tsika am'izao fotoana zao hoe efa tafapetraka enivo ministère fiarovam-pirenena ve izay taratasy napetraka ny collectif de candidat izay fa eto aloha zany zavatra tsara marihana de hoe matoa tonga midingana satria teo aloha teo manko dia ny antso ny amin'ny tokony isiny latabatra boribory sy ny fandaminana trano ny candidat ka
nanantona ny amin'ny antso zay nataony ny FFKM nanantona tamin'ny antso zay nataony ny communauté internationale na ny partenaire international Madagasikara ihany koa fa tamity indray mitorako ty tonga de nitodika manokana tany amin'ny foloanda ali ny fiarovam-pirenena misy dikan'izany eo amin'ny fomba fanaovana politika misy dikan'izany eo anatrehan'ny zavatra mamble zay mivaivay am'izao fotoana zao de hoe naninona tsy nitodika tsony tany amin'ny FFKM na tany amin'ny communauté internationale na mety ny antso reo ray aman-dreny samihafa ary eto aloha de tsara manamarika fa tamin'ny herinandro iny de efa naneho ny heviny ny amin'ny tokony isiny zay fifanatona fikaroam-baolana zay ihany koa reo ray aman-dreny ara-drazana ny teny izany ohatra ny ray aman-dreny ara-drazana ny andrenony ny ampanjaka avy any vohipeno manakara farafangana vaingantrano ary tsarotsika tsara mihitsy nikadarakoto manatro fa niakatra ny vatana tamin'ny fantaratsika andre matorahany rina Jean-Luc niaraka tamin'ny niakatra ihany tamin'ny ihany koa ny mpanjaka Ramanakasy Ramasindry zay anisany zay nitondra ny feo avy any amin'izany faritra tsy moatsinanana zany isika mbola mieritreritra fa mbola isy ihany koa reo tompona andraikitra lehibe ara-drazana eto amin'ny tany sy mifanjakana efa nyteny ny teto Antananarivo sy ny manodidina rehetra efa nyteny ny tany tsy moatsinanana azotsika antoka nikajarakoto manatsoa fa tsy tazam-potsiny koa reo ray aman-dreny zay azo lazaina fa tena mitazona ny fomba ary manana ny ampijorono hoany ty Madagasikara ity avany amin'ny faritra tsy minosy avaratry ny nosy andrefa ny nosy andrasantsika daholo zany rehetrarehetra zany fa efa midingana ambony be zany ity tolona ity rehefa dinihana amin'ny fanambarana iny satria ny fanambarana voalohany nataon'ny collectif des candidats dia amin'ny fametrahana ny aminy hoe tsy andray anjara zay amin'ny fifidianana le 16 novembre io no reantony anton-javatra maro samihafa reto fa ny anton-javatra faharoa ihany koa de nambaran'izy ireo ny aminy hoe efa anaty fahampitehana anaty tsy fanjariana ny firenena am'izao fotoana izao ary rehefa tena miantraika amin'ny vahoaka malagasy rehefa siaranina sy lay zava-doza nataon'le fitondram-panjakana ny fanitsahan-dalàna sy ny sisa ka iza moa no andrasana efa nijoro ny FFKM efa nijoro ny sehatra iraisam-pirenena dikan'izay mitodika makany amin'ny foloanda ny atao hoe foloanda manko zany de hoe iray alina nisan'ireo tafika zay najoro ny ady tamin'ny fanjanaha tamin'ny fotoanandro de voatazony zay hoe foloanda zay fa na izany naty zany ihany koa de hoe fitambaran'ireo sehatry ny fandripahalemana miandraikitra ny fandripahalemana sy ny fitandrona ny filaminana de ao zany ny miaramila ao zany amin'ny alalany tafika malagasy marimarina kokoa ao zany ny gendarmerie-pirenena ary ao ny polisy pirenena reo mitambatra no azonany zay hoe foloanda malagasy zay ka raha ohatra ka anisan'le antso manokana ho amin'ny foloanda malagasy nataony ny collectif des candidats hoe anatitra taratasy eny ministère ny fiarovam-pirenena de mbola mampiasa am'le voie légale na inona anton-javatra enikajarakoto manatso hoe misy voie légale amin'ny alalany reto hoe tandroka ary ny vozona de ny rampara reto io ny zava-misy tao anatin'ny herinandro tao amin'ny ACC na ahafahan'ny ACC lalao fandehan-javatra tsy tanono nodina tsy fantatra nodina tsy niraraina nahazo any andro robelona na de efa nambary zao ara fa maratra tsy afaka manio ny fanaovana politika sy ny raharam-pirenena sy lay lafi-pampelezakevitra na fiatrehana fifidianana ty le fanjakana tao nga iandro robelona candidat larina fahavito de nitsonitsy ny avon'ny ACC zany ary fatatsika ihany koa ny aminy hoe na tsy mpitampoka indray any amin'ny antenimeran-dolona na de hoy ary ministre ny fitsarany hoe tsy azo verina zany amin'ny andimy faharoapolo am'zato satria tsy anaovana recours mihitsy ny décision any ary zay avoaka ny ACC dikan'izay zany iny le tsy azo ivalozany iny tsy ta zay hitondranany iny makaizy fa ny ACC ny efa nanapaka azy kanefa ny ACC indray no niverina zany de na tsy po moramora lizy nakany amin'Andriamatora Valomanina Risara mbola ady hevitra nefa naflohany ny antenimeran-dolona aniny lo olona anankiray iny zany ny zava-nisy tao anatin'ny herinandro de rehefa mahita an'izany zavatra zany tsika nijery an'lay lalao boxa lehibe enikajy zay anisany nanakoako tamty faran'ny herinandro ty ny fanandrina ny Tyson Fury sy Francis Ngannou Camerounais ao anatin'le adina poaloro de nisy ny eritreritra hoe Francis Ngannou ty ane ka outsider nisy ny eritreritra hoe Francis Ngannou ty ane ka tsy avita mihitsiny satria ny victoire nanana ny Tyson Fury zay tompondaraka era-tany tamin'ny poaloro ny boxa de 33 victoire izy ary nanomatcha ny olona ray
ny palmarès ny ambony be ary ny kilalao efa any am'sehatry ny avo favorise fa zao tany amin'ny 3e ronina de nazera ny Francis Ngannou le Camerounais ary nianjera tamin'ny tapis fa zao rehefa mivoaka le verdict amin'ny fitsarana ny tsaran'ilay boxer tany ny Kajarakoto Manatsoa de hoe naresy tamin'ny point tampoka i Tyson Fury ary nahatezitra ny rehetrarehetra zany zay ampitifana tanjahantena teto ambonin'ny tany hoe inona ary ty etry ny endrika fanambakana etry ny endrika alatra tampoko ty satria eo amin'ny tontolo miboxa de hoe zay menjera amin'ny tapis KO de efa tokony heverina zany fa efa resa avetrany kanefa tsy zay indray moa ny décision ndraisy ny fitsarana zany fa de hoe nanao compte point izy amin'ny Tyson Fury zany misy ACC amin'ny endriny hafa zany amin'ny tontolo miboxer tany satria ohatra ny lasa misy virus zavatra possible nivadika impossible ary ny impossible ny lasa possible tampoka eo amin'ny fomba fanaovana politika makanino ohatra kely iny tsika moa satria zavatra nalaza be iny iny Kajarakoto Manatsoa de ozytsika hoe ohatry ny hafahafa ohatry ny tsy marimarina ihany lay fomba famadihana ny lafinjavatra eto tonga any amin'ny lafinjavatra zay mety hoe makany amin'ny possible nefa impossible de eto Madagasikara tsika satria tsika tamin'ny herinandro nanana ny fomba nitondratsika ny adevitra inkanja hoe ndao tsika resaka am'ireo dossier en instance na hoe reo antota-taratasy miantona tokony ho tsarain'ny ACC ary tena nyresaka tsika fa kaitsika ty rehefa nyresaka de nyresaka mivalin'ny ACC tany amin'ilay hoe tena mahafipetipety amin'ilay mpitondra fanjakana l'izy de inona ny nataony irrecevable daholo ny antota-taratasy ny reketo tonga tao amin'ny ACC afa-tsy anankiray ihany recevable de hoe averina makany amin'ny antenymerandoolona lay fitatanana ny firenena de nefa nanaverina aza mbola manana ny andraiky ny any eo anatin'lay affaire courante ny premier ministre manana ny andraiky ny eo anatin'lay resaka paix instauration na resaka sécurité n'lay fifidianana lay filohan'ny antenymerandoolona apetratsika eo anatin'le point d'interrogation hoe filohan'ny antenymerandoolona tokoa ve satria tsika miresaka lalàna mbola tsy voavaly zany am'izao fotoana zao ary mbola mampikorotany zany de hoe verina zany ny adevitra rehefa niala tany amin'ilay lohany marobe mpikambana atao anaty gouvernement ta gouvernement collégial zany le raharaha de mbola mimena ndray lay napetraky ny collectif de candidat hoe coup d'état institutionnel dia mbola miconfirme ny le ACC nakaty am'le antenymerandoolona na be adevitra zany de misy lohany anakiroa samihafa zany ny fitatanana firenena fotoa zao eo gouvernement ko le nivony antenymerandoolona efa nametra-pialana zay tsy nanao passation tany am'le gouvernement collégial kanefa efa lasa ny amin'ny antenymerandoolona indray le fahefana de aiza ary izy ny tokony hanao passation ary ara-dalàna ve le fitatanana amin'ny firenena entin'ilay filohan'ny antenymerandoolona ma chef d'état par intérim azy raha ohatra ka tsy misy an'izany passation zany ary raha ohatra ka mbola nandalo ny tetezana tany amin'ny gouvernement collégial zany ange le adevitra manahirana am'izao fotoana zao de tsy gaga tsontsika zany raha ohatra ka napiditra ny vitesse de lancement ambony be andeha amin'ny lala mahitsy ny collectif de candidat ka ny nataony de tsotra any amin'ny foloanda zay azo everitsika fa mipetraka ao anatin'izay hoe dernier rempart zay ny tokony handraisana fanapahan-kevitra am'izao raharaha izao de andrasatsika zany ny foloanda raha ohatra ka manakambara manana ny zavatra zay everiny fa tokony ho resana ao anatin'ny ty raharaha ty Kajarakoto Manatsoa satria vaovao lehibe zany tena vaovao lehibe zany zavatra zany ary tsika moa zany eto amin'ny fandarana angareto na faniry irazafy manatany dia miezaka fona mamerina ny adevitra araka ny tokony ho izy miparitaka ny olom-pirenena rehefa misy vaovao be dehibe za nahatototra ny lohan'izy ireo dia tsy mahazo repera zany hoe inona moa zany resaka n'lay fa miarenana ny fahefana teny amin'ny ilay fanaterana taratasy eny anivony foloanday ianao fanerazafy manatany ny resaka ihany ko an'ilay mikimaky namerana ny fahefana teny anivony ACC na iresaka foloanda tena ataotsika mihitsy hoe ao anatin'izay tena tokony ataony tahaka izany ny antony de tsotra ny armée zany hoe ny tafika zany fanerazafy manatany de tafiditra ihany koa ao anatin'le antsointsika hoe contrôle démocratique zany hoe ny foloalonda zany amin'ny hoe tafibahoaka azy satria zay zany ny tokony ho fiantsoana azy
dia tafiditra ao anatin'lay hoe ny vahoaka malagasy no mampiasa azy zany hoe ny vahoaka malagasy no arovany ny vahoaka malagasy no manao zay ampisy azy ary no ny fisinny vahoaka malagasy no ampiasany ny folo alin-da raha misy ny ady atrehan'ny firenena ray fiarovana an'le vahoaka sy le firenena raha misy ny fidirana antsehatra am'izay mety ho fahavalo avy ato anatina avy any velany toy ny hoe asa fampiororona na fanafian'ny firenena mifanolo bodirindrina dia ny folo alin-da zany a no mijoro ao anatin' zany a rehefa tena mafy zany lay zavatra mitranga de ny zava-misy ato amin'ny firenena am'izao fotoana zao a dia tsy mifanalavitra am'izay hoe mafy be ilay zava-miseho ao anatiny ataontsika mihitsy hoe fampitehan' le firenena ary tena averimberitsika foana le izy fanira zafy manantany hoe ny fampitehan'ny firenena raha hotazanina fotsiny am'izay zavatra efa nisy lasa fomba mampanao mahazatra dia tsy azotsika ekena ary tsy azo ny saina eritreretina kory eo avela am'izany tsy maintsy misy zavatra hovaina eto ka raha manapa-kevitra zany ny collectif de 11 candidat hoe collectif de candidat hoe andaotsika andeha anatitra taratasy resaka ho amin'ny eo anivony foloalinda dia tafiditra ao anatin'izay fahafantaran'izy ireo zay ny aminy hoe de mifamatotra mahatany demokratika mifamatotra amin'ny vahoaka malagasy izay mila arovana manoloana n'lay loza miantra amin'ny apahany mitatao amin'ny ankapobeny sy efa tena miatra amin'ny apahany amin'ilay firenena zany ny tafika malagasy ny folo alina zany ao anatin'izay de tsy mahagaga ny eo anivony collectif de candidat satria dia zay nambarantsika zay hoe soumise des contrôles démocratiques zany ny armée na ny folo alin-da mifamatotra amin'ilay vahoaka sy ilay fiainam-pirenena zany ny folo alin-da dia dingana moa zany nataonreto ray aman-dreny eo anivony collectif de candidat reto ny fanaterana zany asa inona no toyany inona no antony fa matomitodika any amin'ilay atao hoe ilay ambara foana hoe dernier rempart na ilay hoe manda farany miaro an'le firenena sy ny vahoaka zany ilay collectif de candidat de mbola mametraka ny hasin'ny folo alin-da amin'ny toerana tokony isy azy mbola mametraka ny hasin'ny miaramila ireo tandrokaro mivozana amin'ny toerana izay tokony nametrahana azy hatramin'izay satria tsy misy manana tombotro mihitsika hoe overyasina na hoitsakitsahana tampon-doha izany atao hoe tena folo alin-da ampijoro ny tafika malagasy zany dia ny eo anivony collectif zany dia mametraka azy ireo zany ho ivony vahaolana eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao ka mitodika eny anivony folo alin-da fa iry ty sary rahantsika mivantany ty dia eny pasapito zany izy ty satria moa zany ny diabe dia ny ainga teny amin'ny teny pasapito zany androany ho hitatsika eo moa zany hoe ahoana fa ilay sary aloha tsy de mbola hita loatra hoe mitodika makaiza de ahoana ya tsy hita zay ambara am'le mpanao gazety reto zany mpanao gazety reto alain'le mpanao gazetitsika sary reto aloha dia azavaitsika zany satria efa tonga tery amy rond-point pasapito zany ny olombelonena miakanjo fotsy mpanohana ny collectif de candidat eto le sary vao manomboka amin'ny teny mantsy ry zareo zany re olombelonena reo de ty akaikin'ny areany taxi be tety akaikin'ny STTT no nijoro daholo zay maro be fa tety pita zany tety akaikin'le hoany andray soro iny de teny ireo piaradi zany amy volomboasary fa tonitony tsy nisy an'le vehivavy metraketraka sy le ranga le solom-bavambahoaka sy ny vadiny reny tonga keny atoerana zany tamin'ity androany ty fa de teo ihany aloha zany le andro filaminana niezaka nanelanelana andro toto fa izao dihitatsika zao zany de efa mihetsika lay diabe zany izy ty moa zany tamin'ny sabotsy teo dia nambarany collectif de candidat fa tolom-bahoaka tolom-panafahana am'izay no hiatsona an'ity hetsika ity zany tolom-bahoaka tolom-panafahana ary nanamafy zany candidat Brunel raha zavitsy androfa ity lalana hitatsika ity zany de apasapito midina makany gare routière ary hitatsika teo misy atsika teo midina makaty any gare routière zany zao ty lalana ty azotsika antoko ty raha ohatra ny fijery an'izao fa mety hiazo anino mahazo iny na salasala am'izany inkajarakoto manatso na mety tonga any ambo mahitsy ve na sala am'izany fa itsika mijery amin'ny sary candidat Hier Rajonary Mampianina candidat Jean-Jacques Ratsetson candidat Roland Ratsiraka Andriamato Rakoto Vaorivo zay no hita amin'ny sary solom-bavambahoaka Randrena Sositanslasy io hitako amin'ny sary io de manomboka mivelatra zany
lay laharana zany am'izao fotoana izao a ary ao arinao a de mandray ny laharana reo olo-pirenena zany ao anatin'le hetsika tahaka izao miditra amina herinandro faenina eo ty enikajarakotomanatso ty herinandro ty dikan'izay dia efa misy an'ilay hoe lazonady endurance efa tafapetraka misy an'ilay hoe fahasahina miatrika ninninona zahatra nitranga ny lalovana dia sa miatrika ny collectif de candidat nandalo ny fanatsatsona nandalo ny fanaratsina ary nandalo ny fanadelo ina moa zany diabolisation ina moa zany karazana famotehana ny sary ny candidat amin'ny fomba devoly zay fomba devoly diabolisation fanaratsiana miopampana miopampana ataontsika am'izay misy ary nahazo an'izany daholo ireo candidat ao anatin'ny collectif ary misy mihitsy ary aniketrika an'le tena hoe tena zarao mihitsiny zarazarao iny teny Roland Ratsiraka iny mazava be mihitsy iny hoe misy ketrika be da be mihitsy hamotehana an'le candidat ary ny fomba nanenjehana an'ireo candidat rehetra na candidat efa maratry zao ara de mbola niezahany sasany noaratsina na candidat efa mba milaza zao ara ny fahavononana hiatrika ao anatin'ny lalao dia napetraka foana am'le zarazarana fanaratsina ary na candidat zay hoe hita isan'andro aza eny akanja de niaran'izay fanaratsiny zay candidat zay hoe mety tsy afaka miatrika ny kanja izy fa mety manana ny antony fa mandefa ny solotenany ihany koa de tratran'izay diabolisation dénigrement tratran'izay tena hoe tena fanenjehana fanaratsina fausse information tratrany resaka zany rehetrarehetra zany dia nandalo tamin'ity tolony ity ka fahitana am'ty hoe aty amin'ny mamarana mangotsika satria ny rapitso daty manatantara enikatso rapitso tantaran'ny raiky am'y 30 oktobra raiky am'y 7 dia convention en panorama zany nanomboka 29 oktobra ary mivoaka tao 31 oktobra tsy maintsy nahita vahaolana ny firenena zany ka ity zany lay lalan'le tolo ohatran'izay voenina herinandro izy kanefa efa manana adiry efa manana an'izay hoe azakazaka efa tsy mitovy an'le sary rehetrarehetra teo aloha hoe 6 volana embolana 3 volana fa efa maka adiry ary na candidat de rassurant be efa mahatokony amin'ny hoe tsy maintsy vitainty ary tsy maintsy ho tonga amin'ny fandresena ary efa manangasanga le fandresena de tsika aloha zany mikarika ihany ohatrohatrany ahoana lizy fa mety mahita kely ihany tsika ve ny amin'ny hoe tena fahasahina niatrika collégium injo fahasahina miatrika dibe ary arahana vaoka ary fahasahina miaffronté na inona fanapotehana fananana na inona fikendrena mono ny candidat sy mipiaradia aminy na inona ihany ko fampedina my civily samy civily de zao tsy nampembotra zany fa raha ohatra ka reny trangan-javatra reny nitranga enikajara kotomanatsoa tena ny tany amin'ny fahatelony herinandro de fa maty tanteraka io mouvement io ary tsy niainga tsy tafainga ohatr'izao fa matoa mbola misy olona mandray train en marche ohatran'izao mandray an'le izy ao anatin'le hoe tolona ho an'ny tanindrazany ty tahaka ny Andriamatoa Monjarondefa de tolona mandeha zany matoa hitantsika ny tany fotsy mietsika ary mahazo vahoaka be tolona mandeha zany matoa hitantsika ny any Soavinandriny ny tasy ny any Mandoto ny any Betafo ny any Mahajanga ny any Tomasina na dia nambara hoe vitsy fa tsy nampiasa amin'ilay hoe andro alahady ivoahan'ny olo-pirenena ny Tomasina sy nitondrana karazana artiste bobaka be ny tany a Tomasina fa tena njoro anatin'izay hoe tena hoe olo-pirenena mandray andraikitra zay de zay le hoe hadirin'ny tolona sy ny fivelaran'ny tolona ary ny fahombiazan'ny tolona maka aina tsikelikely ary manomboka tazana ao anatin'izay hoe fahombiazana am'izao fotoan'izao enikaza raha kotomanatsoa ka izy io zany fanirana zava-manantany tsika moa de mametraka foana zany ao anatin'ny fanazavana zay hoetitsika ny amin'ny hoe ny tanjona ao antsika teto aneviny angaredona raha nanao an'ity famakafakana ity dia goavana indrindra am'izany no hoe fahampahafantarana ny vahoaka malagasy rehetra ny zava-misy zay zany sary de misy sary samihafa tonga de arotsay Siratolo-Janahary ny sary zay vonona dia zahantsika fotsiny zany miresaka azy
reto zany zao ny sary teo ampiangana zany ty sary ty am'izao fotoana zao dia reo ny candidat efa teny toerana eny pasapity mihitsy teto am'ty toerana ty le nisy an'le jolamboty maro samihafa zany tamin'ny fotoanandrony iny fa eto ihany koa nefa ny androany zany raha ity sary ty de hoe nisy nanao fampelezakevitra ihany koa teny de ohatratran'izao zany le somary tontono kely reto somary tontono kely reto raha mbola manko le raharaha momba n'lay nangalatra findain'olona ny kasytanana sy ny sisy reny mbola any reny enkajy sy ratolo-janary mbola sy tapitra rehefa mivoaka ny saryn'ireny andehana vehivavy reny asa vena noho ny fatahorana an'izay fa tsy maintsy mba mody mijory any androany hoatsika mihain'ny onjam-peo zany dia misy manao akanjo andro rajoelona maromaro vitsivitsy teny firy reto eo ty matsy hoe am'le sampanana midina nanysana sy le mitoy makatia amin'ny gara routière no misy azy ireo eo amin'ny 20 dimy amby 20 isy eo zany manofaofa nyreto le sainy reto ny vaovao any toerana moa zany no androany nahitana enona ohatra hoe tsy nisy fifandonana koa fa ny olona tonga de nandalo de lasa fa de somary tonotono marina aloha zany raha ampitahina tamin'le fietsika indray mandeha nitaritin'ilay solombavam-bahoaka ny boribory tany fahadimy avy amin'ny IRD iny ny zava-nitranga teny toerana fa de mizotra midina mihazo aty amin'ny lalan'ny mikoja aty ambany aty zany mandalo amin'iny eo alolo eo zany ilay sampanana miditra any amin'ny CEG sy lycée Nansana iny dia manaraka niny arabe midina iny gara routière iny zany ny diabe zany raha tsy misy ny fiovana eo moa zany fanontaniana apetratsika hoe aiza ho aiza ao anatin'izay rehetrarehetra zay no mety hisy fandraisam-pitenenana fa dia candidat telo zany no hiteny sy ny solotena ny candidat samihafa ihany koa dia arahantsika eo ihany ny fivoarany vaovao ay ny sary moa zany dia apetratsika foana magasitraka namana teknisiana io ihany koa tahina razafinjoelona de ny rina rakotorjona solotena ny robela andry ihany koa efa io hitatsika ao arinao io rajonary mampiana zao zaka ratsetson roland ratsiraka le midina moramora ty akaiky mikoja izy ty zany ambanimbany ty zany somary malaladalaka matsy le lalana eo zany de ny pancarte samihafa reriarinreria hitatsika de milamina tsara zany aloha zany lay diabe am'izao fotoana zao ety aloha ety moa zany namatsika no makany sary midina moramora mihitsy reto candidat reto de ho hitatsika eo zany hoe makaiza ny sorabaventy maromaro no ohatra ny sorabaventy vaovao raha ny sary hafa hitatsika moa zany fa ity sary hitatsika eto ty dia tsy ahitana loatra lay sorabaventy fa maromaro izy ireo zany de manao ny diabe midina ireto candidat sy solombavam-bahoaka ireto de ao ambany ao zany no andrasana hoe isy fiovana misy toerana malalaka matsy eo ambanimbany eo fanirina zafy manatany de ho ita eo zany ny toyany ao anatin'izay fa ity fanohizana ny tolony ity dia afahantsika milaza fanira zafy manatany hoe na inona zany ny amafiny zany atao hoe fiatrehana ny fizirizirina na ny firingiringiny ny mpitondra am'izao fotoana zao hitondra ny raharaha-pirenena sy ny fiainam-pirenena araka izay tiana izy ireo anaovana azy noho ny antony izay izy ireo no tena mahalala azy fantatry ny maro samihafa ihany koa mety mifamatotra amin'ny raharaha samihafa hoe tsy maintsy hibatana ny fandraisena amin'ny fomba rehetra amin'ny fifidianana ho avy na mafy azy zany rehetrarehetra zany dia maneho ihany koa ny atao hoe fijoroana tsy manaiky lembenana manoloana ny fandemetsaina samihafa ireto eo anivy ny collectif de candidat ireto zany no resantsika teo moa ny karazana fanenjehana isan-karazany fa maharary mihitsy ny ainy ireo eo anivon'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao rehefa misy ny atao hoe mamaky batsilana zany na miresaka ny zava-mitranga araka izay isehony ny zava-mitranga am'izao fotoana zao rahantsika rivorakotyvaotona de jerenareo fotsiny teo zany ny adefitra teo de hoe kanefa andalambe mihitsy izy tsy manana fomba intsony afa-tsy fandalan-dalambe satria sakananareo daholo zavatra rehetra de mbola mijanonareo zany fa tsika hitanareo fa mandavina foana zay araky zay tsono atao de hita eo fampiasana raha misy zany
nisy kevitra nataon'Andriamantory Revirakoto vao zany a entsika tany atokatrano tany Nkajarakoto Manantsoa misy ainko zany ny fifampiresahana teo amin'ny fitandrona ny filaminana la hoe saika isy fisakanana ve sa inona am'le fandehanana ohatran'izao le diany tsy misy mampatahotra mihitsy satria le dia de tsy manimba zavatra tsy manimba fananan'olona ary tsy mikendry zay hoe mety apotika na ahafahana zany a mitondra le zavamisy anatin'izay hoe tena fahavoazana izay tsy izay mihitsy ny fomba fiasan'ny collectif de candidat fa dia mizotra ampilaminana tena io mihitsy zany zao le lalina tandrifin'ny homavety zany tia mikoja araka ny fahafantarantsika azy fibatata aloha raha ny rehetra moa zany malala azy eto amin'ty toeran'ity zany am'izao fotoana izao a ny candidat zay miezaka miditra anatin'ny filarana mbola misy candidat zay tsy tafiditra ato anatin'ny filarana moa fa rehefa tonga eo de andraisantsika ny olona eny amin'ny sisin-dalana mikopakopaka efa ela ny any Ambomanga kely ny eny Mahazo ny eny Ambomahitsy ny andro ny collectif de candidat de mametraka fanontaniantsika hoe raha ity lalana ity azo antoka hidiny eo amin'ny sel zany izy ity cadre mamy mahazo any Vatosoa iny de hoe ho tongaiza mijanona Mahazo ve misy fiakarana iny aloha misy hoanina ihany fa tonga eo Mahazo ve sa hijanona de rond point de raha eo amin'ny rond point zany de mahazo ny lalam-baovao iny de mety mivoaka any amin'ny faritra nanolona ny EPP nansana ndray zany zao ty misy azy reo ty somary ohatra mandeha mafimafy any zany raha zay elanela mpitaona zay izy reo no efa tia kadina mamy ambany zany am'izao fotoana zao faniry Razafy Manatany izy reto eny candidat Razafy Tsandrofa Brunel ihany koa ohatra nefa hita io amin'ny sisiny miresaka mitahina candidat tahina Razafy Njoely io raha tsy disotsika raso aloha fa ilay sary iverina kely io fa mivetivety kely moa zany le sary teo dia hitatsika eo ny mpanao gazety moa zao fotoana zao sady miasa no manakona atsika ty zany ihany rehefa anaty ambiance na mivantana ohatran'izao de mpiseho sy mpitranga daholo zany rehetrarehetra zany satria acteur majeur amin'ny resaka communication zany ny mpanao gazety de tsy maintsy mipetraka amina toerana stratégique mba ahafahana mampita ny sary atsika ny antokatrano any de miresaka mikopakopaka amin'ireo prétendazana manodidina ihany koa ireto eo anivony collectif de candidat reto fanontanian'ny olona mihitsy ny hoe ahoana zany ny toen'izy ty efa confirmé ny candidat Brunel Razafy Tsiandrofa ihany koa zany dia efa eny toerana am'izao fotoana izao zany hoe candidat maromaro efa misy olo tena ihany koa ireo candidat hafa hitatsika io arino iny Irina Kotorajona araka ny nambara teo de misy solombavam-bahoaka ihany koa zany eto amin'ity toerana misy ireto candidat ty misy enomboritra malaza be zay fa Manatany eo akaikikeo de tsy mivilona de amin'ny lalam-baovao zany izy reto fa hiaka-piakarana indray ty lalany ty de mivoaka moa zany ny olona avy any atokantrano amin'ny faritra cadre mamy ambany iny dia tahaka an'izao lay hafanana zay ifandraisan'ny malagasy tsotra olo-pirenena tsotra sy reto eto anivony collectif de candidat reto de hitatsika am'izao zany fa nateny amin'ity faritra ty aza ny lazain'le candidat ilay député Naivra Olodinina hoe ho alefana isam-pokotany ijery hoe iza ny team iza ny teze hoe iza ny mpanakorotana sy ny sisa de hitatsika am'izao va ny olona de mivoaka ary mikopakopatanana manay hoe zay na etia tanànanay koa ety fa tsy an'ny RD rety de iny fa manemitra ny oron-dalana iny lay ny olo-pirenena ary de azontsika sary de jerentsika am'izao na tanora na reny mpianakaviana na olo-lehibe na eo amin'ny Vatosoa misy ty eo amin'ny Vatosoa de miakatra iny lalana iny Nkanja zany eo amin'ny Vatosoa le misy midina de mahazo an'le trano lenga député nitarika olona an'le fanakorontanana tamin'ilay mandery de fa feno olona maro be zany miorakoraka de asehoan'ny olona eny boribory tany fahadimy mihitsy fa tsy RD ny tompony tanàna ary tsy matahotra izy ireo tsy misy akory ny amin'ny hoe sao de azo sary eto zay de isitrika fa sao de ho tsirian'le comité alefan'ny député RD isam-pokotany fa jereo tsara ny olona treny andavarangana de maneo an'izay hoe fanohanan'izay mikopakopaka ny reto eo anivony collectif de candidat reto zay le ambaratsika hoe tsy izay be vava na mpanao politika moalaoala
no hoe tompon'ny famarinana na hoe marina daholo zay ambarany fa ny dia be ampilaminana mpanetretena tahaka izao tarehanan'ireo olona ilamina ao anaty fitakina dia ahitatsika taratra ihany koa ny amin'ny hoe efa karazana fanovana na fiovana eo amin'ny resaka pratika politika ihany koa zany zao fanirazafo manantany moa zany le nambaratsika hoe tokony mitoetra fomba mampanao eto amin'ny tany republikan'ny Madagasikara ny fahafahana maneho hevitra an-dalambe tahaka izao rehefa misy ny tranga izay hitany maro fa tokony hijoroana ho arofanina manoloana izay mety fioara-pefy na fanaovana izay daniny kibony ataony ny mpitondra fanjakana zany satria dia olo-pirenena tompona andraikitra ary tompona antoka amin'izay ho avy Madagasikara daholo ny olo-pirenena rehetra zany dia miakatra amin'iny fiakarambe iny raha kelikely raha kelikely ena tsy mahatafakatra ny dia tongotra efa nahazoazo taona ihany reto kandida reto na dia mbola ao anaty amin'ny tanjaka azy fa dia hita taratra ihany koa hoe ampy ny fanazaran-tena ampy ny fanazara ny fizarana ihany koa amin'izay dia tongotra zay fa sady miteraka antony ara-pahasalamana tombotsoa ara-pahasalamana moa ny dia tongotra tahaka an'izao no fanehoana ihany koa amin'ny vahoaka malagasy hoe afaka zany manao ny fanehoan-kevitra afaka mijoro amin'ny hevitra ary mila mijoro sy miaro ny faharesen-dahatra manoloana nylay ambaratsika hoe 10 20 80 taona ho avy izay rasanatry ka avelona azovahana ho fomba mampanao raikitra tahaka an'izao ny fanaovana gabraraka ny fitantanana ny firenena na ny lafin'ny lalàna na ny lafin'ny raha-panjakana na ny lafin'ny lafitany na ny lafin'ny are-pirenena dia fantatritsika fa kao no miandry ny Madagasikara zany dia mijoro zany reto onivon'ny collectif de candidat reto hoe misy zavatra mila hovaina eto amin'ny firenena dia tsy maintsy mandalo amina fifidianana madio tsy eken'ny rehetra ary dia tahaka an'izany ny olo-pirenena eny manodidina eny zany tonga aloha dia miaraba ny kandida samihafa dia mivoaka dia manao fahafantanana ny hirahira eny an-dalana eny miverimberina misy etry ny fomba fiasa kely zany nampitainy namana mpanao gazety eny atoerana tamin'ny tenandroany tena pasapity satria misy organisation na olo-pirenena tampotampoka enikajarakoto manatsoa atsika mijery dia nisy moto scooter vitsivitsy zany mitondra sainam-pirenena misavalala zay zany no ao aloha ao zany mety ho hitany namana mpanao gazety mety mbola taraiky aty aloha mampitany sary fa zao zany le tena azona an'le sary tsara tare zao raha ohatra somary miakatra kely misy anina manko atao amin'ny sisiny akavia atao amin'ny samarata aloha ato somary misy vaky goavambe ahafahana zany maka toerana azona an'le sary tsara tare le tiany enikanja mandeha vele dia formation professionnelle moa amin'le sary samihafa zany satria tsika dia nanao terrain nandritra ny fotoana maritra ihany koa ary efa nanao couverture nasakoroka be dia be dia malala zany tsika hoe toy ny ahoana lay sary omenany olona dia efa ny mpanao gazety ihany koa manao ny aintso-zavatra eny an-kanja ary zay moa zany no antony anazavatsika foana satria ny olona misy miteny ary tao nkibon'le candidat ndray no alainareo sary fa tsy moramora tena makahery sy manoana andreo namana mpanao gazety zao matsy le zao zany zao tsy maintsy mijery le lalana eritrereto hoe marche arrière foana zany ny candidat ny mpanao gazety fa tsy miakatra ambonina pick-up mandeha tongotra ny mpanao gazety tsika maka ny sary mandeha tongotra dia miembotra manao marche arrière foana dia ny olo-pirenena zao le ambarakopaka amin'ny lalana ao anatin'ny ivony boribory tany fahadimy mihitsy no misy atsika fanirina zafo manatany ary hitatsika amin'izao fa tsy zazakely ny akamaroan'ny olona eny na hoe le olona tomina amin'ny camion lay manao fa le olo-pirenena ny tokantrano mihitsy ndeha zahay ivoaka dia makivakelakela trano dia mba mijoro eny amin'ny sisiny makahery manao fahofatanana maro matsy no sady miasa ihany keo manao asa tena maro ihany keo no tsy maintsy misahana ny raha tokantrano dia ny mba hazony izy ireo atao zany dia mivoaka dia mikopakopaka dia mba maneo zany hoe tena mandeha mafy efa ty afaka tamin'le tranobe teneniko teo misy hôtel malaza be zay ao ambanimbany eo efa iny efa eto amin'ny sipay mamako zao dia akaikeo misy mpivarotra pizza efa ty atapony eo amin'ny safanandalana efa ty akaikaiky ny total zany izy ty de tena mandeha mafy mihitsy eto ampitany ity misy arehana taxi brosy alina zay zany dia zay no repera miezaka miteny an'le toerana manko zay rahalahy eto zany mba azotsika sary atsaina tsara azy hoe aizaiza tokoa moa zany boribory tamin'ny fahadimy tompoko no misy an'izao toerana zao ary rehefa eo tonga eo atapony mahazo eo zany dia eo ny fisasahany boribory tamin'ny fahadimy sy
ny commune Ambomangakely satria de efa mahazo Somanandrariny dia Somanandrariny zany efa commune Ambomangakely iny dia ty lalany ty zany apasapito na azo an'Nansana nidina moramora dia any Ambadika misy an'Andraisoro Ambato Karana na misy any Tsaraonena na misy any Ambohida Pantokana Ambato maro any Ambadika any na azo tombony zany nareo any Ankerana dia mito miakatra moramora zay iazo zany etya kadina mamy ambony zay diso fantatry ny rehetra moa zany toerana zany satria anisan'ny toerana tena betsaka ponina mifamezivezy ety amin'ity toerana ity zany raha misy sary zay mampiseho ny endriky ny fahamaron'ny olona am'le sary azo lava namana Sira Tolo-Janahary de tsara ihany zay raha ohatra hoe misy an'izay fa tsy misakana kolo na izany na tsy zany ny fiarako dia tsy andeha satria hitantsika zao nge ny 146 ny 147 mandeha tsara feno taxi be amin'iny toeran'iny de tsy mibahana mihitsy am'le fifamovoizana lizy nikadarakotomanatsoa fa de afaka mandroso ny pilahatra de afaka mandeha any amin'ny lalaka alihany reo fiarakodia hitantsika amin'ny sary efa ho tonga ao amin'ny tapony zany satria pito eo misy an'le station d'essence be deabe ny olona no mivoaka ny tokantranony ary ny diabe ataon'ny candidat tahaka an'izao zany fa nirazato manatany de asehatra ihany koa zay anaporofon'ny olona ho an'ireo tsy te hifamaly am'ireo le mpanao politika be vava sy ny sisa hoe zahay de ato ny toerana misy anay historika kely fotsiny ho an'ny faritry mahazo ity faritry mahazo tya dia ataontsika mihitsy hoe karazana sehatra izay nanehon'ny olona hevitra amin'ny fomba samihafa raha ny tantara politika an'Antananarivo no ajerena fa nirazafa manatany tao anatiny ty mandafaran'ity fotsiny fandalovana indroa na intelo nataon'Andriamatoa André Rajoelina teny toerana no nainotsika ny sitsoky nataon'ireo mpivarotra manodidina niny mahazo sy manodidina iny nanehon'ny olona ny tsy fankasitrahana zany ny fomba fitantanana ny firenena ny fiakaran'ny vidim-piainana ny fahatapahan-jiro ny firongatry ny tsy fandrim-pahalemana samihafa fa maromaro ary de misiotsiokany olona mandalo le cortège tam'izany mbola filohan'ny repoblika le mato any Rajoelina dia fiopioan'ny olona zany tao anatin'izay rehetrarehetra zay zavatra efa nitranga daholo zany ary tena anehon'ny olona mihitsy ny ataontsika hoe fahafantaran'izy ireo an'izany zava-misy eto amin'ny firenena zany na de tsy mba isan'ireo afaka midina eny akianja ary izy ireo zany manao ny fihetsiketsehana samihafa ny faritra mahazo akadidramamy any ihany koa dia fantatritsika ny amin'ny hoe tsara tsindrina aloha hoe alahady ny tsena ho an'ny eny mahazo fa tsy tsena tamin'ity androany ity fa tsy maintsy misy foana mantsy manitatra ny resaka samihafa fa ny tantsaha rehetra avy amin'iny faritra Ambomahitsy Ambomanambola Ambomangakely Ambadiky Betizaraina Ambohimalaza Anjeva sy ny sisa dia isan'ny sehatra hitondran'izy ireo ny ataontsika hoe mivokatra samihafa eny amin'izany atao hoe bandekamy ty manao kasikety ty teny Nansana sy manodidina teny namana tamin'izany fotoana ihany koa dia samy ambom-pionana zany zao zany le vahoaka ny boribory tany fahadimy ary tsy voalohany zany no mivoaka takan'izao fa hatrary ambany eria atraty apasapito fa nanomboka teo kadidramamy ambany zany niakatra an'iny de efa feno olona tahakan'izao hitantsika amin'ny sary zao ny morindalina andalovan'le teo niveau collectif de candidat rehetra nidikan'izany de fa adosoana be fa nirazafa manatany ilay filazanany amin'ny hoe de anay ny tanàna oziny eo anivon'le député IRD sy ny IRD zany zay foana mantsy le olana eto amin'ny firenentsika ny fiheverana ampahana toko politika fa izy ireo ny tompon'ny zavatra rehetra ka na ny filazana ny amin'ny hoe anay ny vahoaka anay ny tanàna anay ty sy ny sisa zany de efa karazana endrika fanaovana tsinitsinina nyreo samihafa hevitra na ireo malagasy hafa zay resy lahatra ihany ko amina tsangakevitra sy foto-kevitra hafa de izay lay fifampitaizana hoentitsika foana atao anatin'ny fandarana angaredona zany fa vahoaka be ray olona no mivoaka eny amin'iny boribory tany fahadimy eny zany am'izao fotoana zao karazana tefa-tsofina mandrivorivo ihany ny zavatra tahaka an'izao ho an'ny TGV fanirazafa manatany noho ireo vava samihafa nataony ny IRD teny toerana zany milaza fa de azo ireo ny tanàna sy ny sisa fa de manapirofo ny olona fa tsy zany mihitsy no marina tsy zany mihitsy no marina fa misy ihany koa malagasy zay miendrika ny hoenona
mendrika ny omena sehatra de mandalo reto eo anivon'ny collectif de candidat reto de manararoatra izy ireo na fotoana fo ihany azy fanira zafy manantany anehoana hoe nreto zay efa manoana anareo hoe de mikopakopaka makahery andritran'izany fotoana ionan'izany ny diabe tahaka an'izao moa vahoaka analikisa no atao hoe voakasika zany fa ilay izy eo amin'ny adiny ray sasany eo aloha de tsy efeniny zany eo ihany ny faharetan'ilay diabe kanefa dia mavesatra be ilay afatra miampita ao anatin'izany rehetra zany mavesatra be ary goavana be ilay ataontsika hoe hafanana re amin'ny fifandraisan'ny samy olombelona satria zay mantsy le ataontsika hoe lalovin'ny mpiserasera samihafa fanira zafy manantany de raha tsy misy sary ohatran'izao de ohatrany hoe tsy marina ny zavatra ambara fa rehefa mahazo plateau anaty télé na anina de moalaoala zany ny mpanao politika milaza fa nivoaka malagasy fa ity zavatra hity ity de ahitana taratra hoe tsy any anaty télévision na any anaty radio no ahitana an'izany vahoaka be zany fa le contact ilay hafanana amin'ny maha-olombelona mifankahita zany dia makadiry rehefa tahaka an'izao de marina ny fanamarianao teo hoe nahatra any anaty fiara zay tsy maintsy mavoelingelina kely any alohana tiana na tsy tiana ny fa tsy voatoana be de fiarakodia tsy voatoana satria mifampitsinjo nametraka an'ilay organisation na sécurité manko collectif de be tahaka an'izao tsy maintsy mba miafiafy kely fa mandeha tsara ihany ny fifamoivoizana ao anatin'izay fa entina ilazany zany faniry raha zafy manantany reny ny olona manokopakopaka ny mosoara fotsy asa taizany namoronana an'iny aloha fa azo antoka fa madio iny matombo kopakopaka fa raha be lelibe le olona tsy mikopakopaka iny misy zavatra mariatsika kely fotsiny nikaja teto amin'ity toeran'ity tany amin'ny ray volana latsaka kely tany no mba nanao dibe koa ngara olodinina le député ntenentsika teo zany angamba olona zato teo niaraka taminy niainga tety akadindramamy de miparady mihitsy izy tsy mety manao an'ireny tsy matsy raha tsy omena vola ny olona satria efa mahalala ny olona tena miparady eo de tena miparady kely mihitsy e tompony tanàna fa tsisy nikopaka nefa tsisy nikopaka zareo tsara le fa ato zany le vahoaka zay mihitsy le izy tena rarotiny olona miazakazaka zany satria maneho ny olona zany pour une fois hoe miaraka aminareo zay miaraka aminareo zay manoana ny hevitra reo fantatrainy mahamarina sy ny fahamarinana ny raha resitsiny ao anatin'ny antony ijerony reto anivon'ny collectif reto dia sehoan'ny olona zany am'izao fotoana zao eny amin'eny boriboritany fahadimy iny asa nanahoana ny sary any amin'ny farany arina mety nanaraka ao arinao ve le efa hotonga eto am'le eto amin'ny lambamena manko za tsika io zany de efa hotonga eo am'le gargote mahafinaritra be iny zao ny olo-pirenena mikopaka amin'ny lalana le mba miseho tompony tanàna manko zany hoa le tamin'ny ray volana lasa tsisy mpanao combien fa tena velan'ny olona fotsiny ny odiody teny nandeha ditongotra kely teo akadindramamnidina teny nasana sy mifaritra teny rehefa vitany nataony moa zany de notany aminalehany izy fa ohatran'izao le tadiavin'ny olona hoe tsy terenao ny olona ivoaky ny trano tsy terenao ny olona hoe rehefa mandalo zay de mitsikitsiky de mikopakopaka tsy zay mihitsy fa tena aminay-pony volontairement zany le olona mampiseho an'le hoe tena rehefa aki am'le cause rehefa tena resy lahatra rehefa tena fatany fa mandeha amin'ny tena fahadiovany io tolona io dia tena miazakazaka izy mivoaka izy mandao ny asany izy ary tsy voatery andany vola be hoe omena efatralina isanisany satria misy zany cause zany manko mandeha tany ambadika tany anao filara na hoe omena 3 alina na 2 alina na 5 sy 2 alina na 2 alina na 5 arakaraka ny tanana mandray ny fandidina tonga any amin'ilay olontsotro io ny antony mahatonga amin'ny teny an'izany tolom-bola maro samihafa zany fa be de be ny olona mivoaka faniry betsaka tena betsaka ary raha reny olona mivoaka reny zany nandray tamin'le lalana de ozy tsika hoe tena analika izy ty satria zao hitatsika zao tena olona manjatony mihitsy avy amin'ny andaniny sy ny ankilany zany manao fikopahana zay ho an'reto candidat reto de efa ety ambony mandalo am'le tsena fisakafoanana zany mitovy anarana amiko manko le mpivarotra hoe de tsy te anonona efa voatongoka ihany efa voatoninao le izy de ohatran'izao lay diabe eto tapiny mahazo zany no eo le sapanana ho any Ambatomaro eo aloha eo miakatra makany Ambatomaro nety ravinala manko zao eto zany dia mandeha miditra mamakivaky an'le tsenany mahazo iny zany de ao ambany ao mitsofoka aty amin'ny arabe zany mamakivaky ny tsenany mahazo de teo nanomboka teo mihitsy le siotsoka tamin'izany fotoana fanirina zafy manantany veritsika kely any ny tantara ara-politika zany rehefa nivaivay ny resaka délestage ka tsy nisy niainana mihitsy teto amin'ny firenena tamin'izany niazakazaka be iny bandeka iny nanao menamena iny tsy maintsy hita foana iny zany rehefa
tsika tahaka an'izao rehefa tena mafy be le resaka insécurité sy ny sisa dia ny vahoaka ny mpivarotra anymponina tetỳ amin'ny manodidina an'ity toerana misy antsika ity rehefa mandalo ny cortège présidentiel dia mivoaka ary misiontsioka tena misiontsioka maneho an'izay tsy fankasitrahany zay tamin'izany fotoana izany etsika hitenenana zany hoe tsy azo atao tsinitsininy zao atao hoe fihetsika seho ny vahoaka ny boriboritany fahadimy zao fa taratry ny tsika hoe ny fijoroan'ny olona manoloana izay iveriny fa zava-dehibe satria na tiana na tsy tiana fa niry Razafy Manantany tsy maintsy fantatry ny olona ny mahazava-dehibe ny ampijoroany reto eo anaty collectif reto zay izy ireo vao mijoro satria tsy le zaza kely na le vatombatony reny ny kamaron'ireo maneho hevitra fa ilay olon-dehibe mihitsy ary ny farafahakeliny zany hitany olona mba tokony hijoroana zany am'izao fotoana zao dia hoe tsika tsy maintsy miasa tsika tsy afaka hanao diabe tsika tsy maintsy mitady vola fa mandalo kotsy reto dia ndao ararotina aseho fa dia zay re olona dia mahafantatra ny antony hijoroanareo ary mahalala ny atao hoe fijerena sy fivanjina nanomavy ny tanorazana dia reto zahay fa manao ny maneho ny fiarahanay mientana amintsika rehetra dia eto moa zany misy be dehibe ny manontany hoe fanakaizany candidat hafa amin'izao fotoana zao dia misy fanampina candidat ihany koa zany tonga ao fa tsy maintsy azavaina ihany koa nefa faniry Razafy Manantany satria ny fanambarana natao teny amin'ny kianjany teny amin'ny Coliseum tamin'ny sabotsy dia nahenonany hoe kianjany 3 ary ny lalakale amin'izany atao hoe tongavana miditra amin'ny kianja 3 zany dia misy zara adidy zara ndraikitra samihafa izay takiny ny fanomanana amin'izany etsika amin'ity herinandro ity zany dia tsy mahagaga zany raha ohatra ka misy candidat tsy hitatsika eto fa misahana ndraikitra hafa na manomana zavatra hafa ao anatin'izay pakady samihafa izay zany dia candidat Jean Brunel Razafy Tsiandrofa tahina Razafy Joel Roland Ratsiraka Hery Jonary Mampianina Nirina Rakoto Arjona avy ao anivon'ny Anjomara sy Rivo Baovao misolitena ny candidat Robert Landry ihany koa zany dia eny toerana Jean-Jacques Ratsetson ihany koa hitantsika eny toerana manao an'ity diabe ity zany amin'izao fotoana zao ankoatra ny solombavam-bahoaka samihafa zany asiany olona isan-karazany ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakoto vao moa ty eo aloha ty mitarika zany tompon'ny tanàna koa zany satria eny boriboritany fahadimy izy mipetraka dia na eo aza ilay atao hoe efa teo foana ary mety horeraka ihany koa dia tazana eny akianja foana ihany koa Andriamatoa Rivo Rakoto vao zany ao anatin'izay rehetra zay fa ilay malagasy manodidina mihitsy ilay vahoaka malagasy zay manativina n'ilay lalana maneho ny fanohanana an'izany zany tsy ny atao hoe goavana ihany koa ary zany ampitaina amintsika miezaka miantso antsika io ny mpanao gazety Arfidy Ramanandraibe efa tonga teto moa izy tamin'ny maraina teo niaraka teto zahay fa noho ny antony samihafa mifamatotra amin'ny resaka vaovao sy ny sisa dia tsy eto amin'ny plateau zany izy asa mety ho afaka miantso ny Siratolo Janahary ve izy mihaino antsika amin'ny onjam-peo ihany koa tsiny izy any ambadika any zany raha misy ny vaovao mila ampitaina dia ampidiritsika eo ihany ny fampitavaovao samihafa fa dia ao anatin'ny tena mahazo ary jerentsika amin'izao zany ilay olon-tsotra ilay olom-pirenena zany zay maneho an'izay atao hoe fiombonan'izay amin'izao fotoana izao dia manao fahofatanana manaraka ny zay hoe ampijoroan'izay efa mitodika amin'ilay fidinana kely zany hoe ivoaka ao aloha zany ny taxi borosy mihazo neny faritra varadrano mihazo ny mahazo tonga hatrany Ambatomanga iny mbo malaza rehetra iny ny ao ambanimbany Anjevo fandraisana zay taxi borosy zay eo amin'ny zareo seminariste eo dia ho hita eo zany hoe aiza ho aiza ny lalana indray dia aiza ho aiza ny fotoana mety isin'ny kabary samihafa fanamarian'ny mpanao gazety ny hoe aty mahazo aty ny lohan'ny filaharana araka zao hitantsika izao fa ny vaovaovao ray zany dia hoe mbola misy miakatra amin'ilay fiakarana be averia cadramamy iny ny olona manaraka amin'ity diabe ity eny ho hitantsika ihany ny sary moa zany tsy maintsy mifatokitsika ny zava-nitranga ty aloha ty zay lojika mihitsy zany amin'izao fotoana izao fa ny sary avy any aoriana ihany koa dia jereny Siratolo Janahary any ao ambadika ao zany hoe ahoana sy ahoana ny toyany zany fa dia mandeha ity resaka diabe ity ny ainga teny Ampasapito ary amin'izao fotoana izao dia efa tonga tia mahazo zany izay diabe izay
de ny manao ny asa fivelomany mitoy manao ny asa fivelomany ihany ny manao diabe kosa mitoy manao an'izay diabe zay a dia ho hitantsika eo zany a ny fivoarany zany rehetrarehetra zany faniry Razafy Manantany ny fanampim-baovao zay voaray ihany koa zany a de hoe mba ampitao ny avy aty aminay aty amin'ny faritra makaizany sary itsofoka ny soma itsofoka ny soma soma sa hoe midina ihany raha midina mako a de makany Ambomahitsy miazana Ambomahitsy sapanana zany zao hoe eo amin'ny sapanany mahazo mihitsy no misy ny collectif de candidat am'izao fotoana zao eo amin'io sapanany io raha tohizana mahitsy de makany Somanandrarina raha ohatra ka midina député fetry zany resaka ato zany a zay boribory tany fahadimy any koa dia na zany midina de any Ambomahitsy zay zany maka izy io zany hidina ohatra manondro candidat Ronald Ratsiraka hoe ndao hidina Ambomahitsy ohatran'izay le lalana ay itsofoka tia Somanandrarina zany sa manao ahoana mitsofoka ka mitsofoka sa midina midina ve manahira le hoe mitsofoka resantsika aloha tia Ambomahitsy ka midina zany miazana Ambomahitsy fa mikika manao an'le hika samy hafa afatarana ny tontolo ity koa ny olona foana zany rehefa mandeha faniry Razafy Manantany zany entsika zany zao no hoe tsy voavidy vola sy ny sisa mitoy midina zany raha izao lalana zao de hitantsika am'izao ty sary ty zany mba ahitana kely an'le olona samy hafa maro be rery manaraka an'le diabe tsy de maro mantsy sary tahaka an'izao zany fa dia midina moramora zany makatia Ambomahitsy ny sary zay rahantsika am'izao fotoana zao misy manontanytsika be de be ato ay zany candidat sasany ampitao ihany ho an'le manaraka ny onjam-peo zany manontany hoe ay zany candidat Marc Caravalomanana nisy olombavambahoaka eo nivony tokotima aloha no efa hita eo zany am'izao fotoana zao vaovao azo efa ndray filarana sasany am'ireo candidat enikatsa dia zarazarainy adidy zay indrindra le nambarantsika teo satria ty herinandro tsy moramora zany hoe tena herinandro ahitana zany hoe toy ny ahoana ary mizotra makaiza izay lalana samy hafa zay hitondrana mitolona izay zany dia izao hitantsika amin'ny sary zao ny ataontsika hoe diabe zany am'izao fotoana mahita député koa misy député an'Ambohidratrimo Mamirabenirina Alain Ratsimbazafy Géry-Randrembolaina zay zany no hitako amin'ny sary eto de misy namana mpanao politika ihany koa tazako ny serana teo efa ao anatiny le fahamaron'ny olona marobe ty enikajarakoto Manantsoa mibandy akama moa zany tsy miala atao amin'ny sary ato foana ny namana samy hafa ihany koa zany zay manao mifandrakofana de nenkany eto mihitsy le arian'ny taxi brosy samy hafa sady ariana taxi be zany de ahoana toy zana midina any ambany nge efa tsy lavitra raha ohatra somary midina nareo efa tsy lavitra fa raha eo ihany koa ikabary ve député feno any koa tazatsika eto ny endriny zany eo areny io feno Rahalambomanana député sasany any tany fotsy any zay manao ny fiarana amin'ny collectif de candidat ny any Thomas na mandefa afatra amintsika efa tena sahiraniny eo anivon'ny préfecture sy ny fitandronany filaminana ireo namanany zany amin'ny fanio-kevitra dia tsy misy mihitsy ny fomba ahafahana manao izany ary misy mihitsy aza onzy izy ny fampitambavao hoe menasy mahazo ny mpitarika de nisy lakry tonga tampoka teny amin'ny Saint Paul raha saika nazava tamin'ny vahoaka teny zay any zava-misy sy ny dikany ty etsika ty mampalahelo daholo zany lafin-javatra zany fa dia tsy mitsahatra moa ny namana ny Thomasina zany mampita ny havatra hoe zay de tsy mempotra fa ikaroka foana zay satria maninona no afaka manao etsika ny volomboasary fa maninona tsy afaka manao ny mpanaradia ny collectif de candidat midina zany midina eny amin'ny mahazo de hiazo an'Ambomahitsy zany ny collectif de candidat de zao hitantsika amin'ny sary zao zany miempotra ngeo any namana mpanao gazety de zay ny antony mahatonga le itsika zany zao mijery mivatana tsy mora
tsy mora ny nakana an'izao sary zao satria dia tongotra miembotra de mitsaka kely mijery lalana nanomboka any am-pasapito hatra ty mahazo re olona mba amezana fahafapo atsika rehetrarehetra zany a ny anton'izany a fasairanana kely samihafa moa fa mpanao gazety moa natao am'izany mihitsy de isaorana sy ankaherezana mihitsy ny namana mpanao gazety a zay manao ny fandrakofana ny sary zaraina amitsika zany tsara mariana ihany nikanja ny am'ty tranazavatra zay resahantsika ity zany a fa dia andrasana zany ny amin'ny hoe ahoana ny toyany satria misy an'le resaka 13 mai nambarany collectif de candidat mahazo avao tsika io a misy andihana tanora manao akanjo volomboasary ery akoron-drano zay tsy lavidavitry ny fiangonana malaza be ery zany a de mivorivory eo reo tanora reo a misy vaovao hafa moa voaraintsika mikasika zay a mbola tandrematsika mihitsy fa misy andihana tanora mivorivory eo zany a zay ampitany namana mpanao gazety amitsika de mbola eniny zany namana miezaka manara-maso sy manao ny fandrakofana ny vaovao ianikanja rahakoto manatso sady arahantsika ihany ny sary any akanja afataratsika ny fivoarany vaovao satria tena marina nambaranao teo fa nirazafy manatany hoe ilay toromarika sy ilay votoatikabara zany mikasika nyty herinandro ty no andrasan'ny mpiaino manerana Madagasikara andrasan'ny malagasy rehetra eran-tany avy amin'ireo anivony reto collectif de candidat reto ary fandaharan'angaredona no fantsotserasera tokana ahafahana tena miresaka n'izany mahitsy fa tsy adinonay akory ny ataontsika hoe famakafakana zay angatahanareo zany hoe mba resahanareo mpanao gazety ara-dalàna ve ireo didina voakan'ny fitsarana avy momba lalapan'ny renana ilay namindra ny fahefana ho eny am-pelatana ny generaly Richard Ravalomanana indray koa zany misy filoha anankiroa ve zany eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao a mba hitondray famakafakana ny momba ny hoe ny fanapahan-kevitra andraran'le diabe ve mbola tafiditra ao anatiny atao hoe ara-dalàna amitsika am'teny izao zany mba hitondray famakafakana ary azadino ity atao hoe firongatry ny zavatra may etseroty ny foresto zao misy loharano-bavao samihafa milazany amin'ny hoe mety ho sabotage zany ny tetsy beoririka ihany ko nisy an'le hoe fikasana saky andoro ny teny ambala vao isotro teny mba hitondray famakafakana ozy nareo ny tranga tahaka ny reny satria rehefa raha mafampana eto amin'ny firenena ohatran'izao dia saky atsapa ary hita foana ny fisian'ny karazana diversion isan-karazany a ny karazana sabotage de misy nareo manontany hoe kendrena manokana ve atao izay akivy an'reto candidat samihafa reto ka dia enjehana de ao moa no milazany amin'ny hoe mba resao ity fanenjehana ny candidat samihafa ity ilay fanehokevitry ny ministre ny serasera teo aloha momba n'ilay point samihafa nasongadiny candidat ajo andreny anarivelo ohatra izay nanipika ny zava-misy ato amin'ny firenena de tena betsaka mihitsy ianareo no milaza zany hoe mba resao ao reny fanehokevitra samihafa misongadina toatoato reny satria de tena mamaritra ny momba ny fiainam-pirenena izy reny ohatra zany ny fanambarana nataon'ny candidat ajo andreny anarivelo a no hoe tsy mbola nisy tahaka an'ity tatao anatin'ny enimpolo taona olona tsy mahafeny fepetra eken'ny ACC fa ilatsaka ho fidina filohan'androm-panjakana mandaha andraikitra nomeny lalapan'ny renana azy no ny anto manokana de aveo tao hoe no rahonana de aveo tao hoe tsy ny rahonana indray filohampanjakana no soloina tamina olona tsy mbola nankatavin'ny ACC fa mindrapahefany fahefan'ny filohan'ny repoblika avy amina fifanarahana any ambadika any zany rehetrarehetra zany de naneho hevitra mihitsy ny ministre serasera teo aloha momba de ozy nareo mba hitondray famakafakany mba afakafakao zany rehetrarehetra zany de moa no milaza manao fanamariana hoe dia ahoany ty zava-mitranga am'izao fotoana izao ty hoeny amin'ny kianjany 13 mai de manoratra mihitsy nareo mba resao ny tantarany kianjany 13 mai io satria dia tsy tongatonga ho azy zany am'izao fotoana izao mba resao ilay mahazava-dehibe ny fifamatorany zany atao hoe kianjany 13 mai zany a amin'ny raharaha politika sy ny fanovana sy ny fikatsahana fanovana ny ty tantarany ty Madagasikara de voaray daholo re olona zany be de be ireo ataotsika hoe vaovao zany zay mila afakafakaina tokoa fa tsy afaka kosytsika tsy hitondra amitsika apita amitsika mivantana ny zava-misy any kianja tahaka an'izao de tahaka an'izao zany ny akamaroan'ny olona ny misy an'reto diabe reto zany a dia midina amin'ilay fidinana miala ao mahazo a mivoaka ty amin'ilay fizaran-dalana maro lafy
mitodika any amin'ny alalam-baovao a sy mandroso makany mbo mahitsy iny a ao ambany ao zany malalaka be ny toeranao zany a amitsika amin'ny teny zao zany hoe midina amin'iny misy ny faritry ny taniny adventiste iny zany a dia midina makaty ambanimbany aty reto kandida reto arahany vahoaka maro be manao an'izay dia be zay dia ampitaitsika vantana ihany aloha zany ho an'ny olona ihany koa zay tsy mahita amin'ny fahita lavitra fa mihaino amin'ny onjapeo a dia tena nazavana amitsika hoe ny isa minitra dia tena ity zany zao sary ahitana hoe be de be fa dia mangorom-potsiny banderole samy hafa any arina any a amin'ity lalana le an'ny eo anivony collectif de candidat ty efa miala ndray tsika zany ao ambanimbany eo miala ty amin'ny faritry ny commune Tanrivo Renivohitra raha tsy diso tsika fa efa mitodika any amin'ny faritry ny commune Ambomanga kely no misy atsika zany am'izao fotoana izao dia hitatsika eo moa zany hoe atraiza tena lavitra be le lalana le dia tongotra raha zao lalana zao lavitra dia lavitra mihitsy zany dia averina foana no hoe tsy adino akory ireo teboka izay tena tsy maintsy hitondrana famakafakana ary tena horesantsika mihitsy no hoe fa maninona moa no tsy azo sarahana amin'ny fitakina samihafa eto amin'ny firenena zany atao kianjany 3 io manahirany kianjany 3 fa ty fitondrany ty dia nalaza ary nitsongadina tamin'ny fahaizana manovanova anaran-javatra io tena manahirana be ny tsy fantatry sy ty fitondrany ty de hoe ireny anarana efa nentina ny antsona ny toerana ireny dia mifamatotra amina hasina mifamatotra amin'ny tantaram-pirenena ohatra hoe ny kianjany Mahamasina dia novana fotsiny hoe Barea fa ny Soatoavina sy ny kolotsaina ary ny asina mifamatotra an'izany kianjany Mahamasina zany ve mba no everitsika nilanjan'izany teo amin'ny tantara ohatra hoe ny teny Ambojatovo moa dia zareo ihany no nametraka n'io zaridainana Ambojatovo hoe kianjany demokrasia fa aty arina dia narina fotsiny le kianjany demokrasia fa dia lasa novana ho kianjany bozaka manahatra indray zany hoe jardin botanika indray zany no nanaovana an'le izy mba tsy ahafahana mampiasa an'izany intsony ilay hoe kianjany demokrasia dia ny kianjany 3 moa dia efa veriny ny tena anarana ny antsona azy io ny tsy tokony adonona ma dia hoe arabe ny fahaleovatena iny lalana iny zany hoe tena mifamatotra amin'le tantara-pirenena mihitsy ny firenena rehetra dia samy manana an'izany avenue de l'indépendance zany ireo firenena zanahana fa navadika le izy taty arina dia natao hoe parvie analakely mihitsy moa dia ny fefena dia nasiana zao pitsopitso samy hafa zao fa iny arabe iny dia arabe ny fahaleovatena amin'izao fotoana zao anefa misy antony raha lehibe izay tsy maintsy iresantsika ny tena fahaleovatena ny Madagasikara zany hoe na izay lafo izay fotsiny aza ny resana dia hita fa tsy afa-misaraka n'ilay tantara politika ny Madagasikara sy ny fitadiavana fanovana eto amin'ny firenena zany ilay lafony izay hoe tsy maintsy hitondrana ny hetsika eny amin'ny kianjany 3 ho fijoroana sy fitakina ary ny histoire récente na tantara mbola taty ariny contemporaine mbola tsy hoe tany amin'ny 10 taona lasa na tany amin'ny 7 taona lasa fa ny tantara Madagasikara tato anatin'ny 9 taona farany 10 taona farany dia nahitantsika taratra hoe dia taratry ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fijoroana tsy anaiky ny tsirariny izany hoe fahatongavana sy fandehanana eny amin'ny kianjany 3 zany ary misy ny hetsika azo no tanterahana teo na inona votoatiny dia tsy maintsy mbola ho fakafakaitsika eo zay ny amin'ny hoe tsy azo sarahana mihitsy amin'ny tantara politika ny Madagasikara zany fijoroana eo amin'ny ivona Tananarivo zany dia eny amin'iny arabe ny fahaleovatena iny satria mifamatotra amin'izay tantara fitakina ny fahaleovatena izay miverina eo ambony latabatra indray zany amin'izao fotoana zao dia apetrakitsika iny satria tsy maintsy mbola hiverenantsika eo fa izao zany ny ambiance midina mandalo amin'le toerana fivarotana charbon grossiste na charbon eny Ambomahitsy iny zany ao ambany ao le hoe Sarimasina sy ireo kiondalana samy hafa zany zay mandeha amin'ny toerana maro fa dia tahaka an'izao ny akamaroan'ny olona ary tena be de be ny olona no manao an'izay dia tongotra zay hitatsika amin'ny sary tahaka izao zany ilay izy ty zao efa ty ambany aty fa mbola tsy tapitra riarina ry izay atao hoe famaroan'ny olona izay iny fa ny razafa manantany fa efa miazakazaka maketo amin'ny studio indray efa niala zao le olona fa niry ny misy fanampim-baovao famakafakana ihany koa tokony hoentina ndao azy manampy kely zany tsika hitatsika tsara am'izay zany le sary tena tiany namako eo nikajy am'izao zany satria tsy maintsy mifampiresaka ny namana mpanao gazety tany ambadika tsika mba azotsika an'le sary tsara fa eo amin'ny Sarimasina
am'zaotsika miteny zao sary masina mbo mahitsy efa be olona be tena vahoaka miandro zany hoe tsy hitatsika eto le sary masina aloha am'ty sary ty fa mitsena zany le midina izy zany zao eo am'le rond-point le vao tena midina eo amin'ny charbon izy io le tenenke grossiste-na charbon iny eo ambonimbony iny a dia midina tahaka zao rond-point be ny eo aloha eo fanira za fa manatany sary am'izay zany tsika zany zao raha ohatra ka zany hoe sary zany eto faniry de misy ny mitsena avy aty Ambohimanitsy satria efa aty amin'ny commune Ambomanga kely tsika io zay indrindra dia misy ny sary zany avy any amin'ny ty hitatsika ty iny fa mitodika ny ampanao gazety zany am'izao fotoana zao mitodika aty amin'ilay Ambomanga ery avilavy tery zany iajo no mandray filarana zany ato zay zany zao ty ny candidat ajo Andrenenarivelo de mandamina miaraka amin'ny député Jery hoe atodika aiza ndray filarana ry zala satria dehibe ny olona zany ity zany de mitovy am'le hoe nivoaka kely teny amin'ny commune Avaradrano Sabotsina Mena nivoaka kely teny Meritsetosika de ty ndray zany nivoaka kely amin'iny faritry Ambomanga kely sy ny manodidina Ambomahitsy sy ny sisiny zany ny lalana faniry Razafy Manantany dia ty hitatsika amin'ny sary ty ny candidat ajo Andrenenarivelo zany fa député Jery Randrembolainy io miresaka amin'io député ana Avaradrano teto zany ny candidat ajo no nitsena am'ireto candidat namany reto nandray azy riarindry fiara io zany ny Anjomara sy Rivovaovao io fiara io ny ARB zany nomena candidat Robert Andry manokana natao hitondrana ny mpanao gazety zany ahafahana mapita zany ny vaovao samy hafa ary ty zany no fiakaran'ny mpanao gazety ankilany fa fiakaran'ny candidat ihany koa andaniny rehefa misy ny atao hoe lahateny zany de ito zany ataontsika pahanasaro an'le vahoaka be nanaraka hatrany mahazo na mbola misy midina mbola misy midina ary tsy mbola tapitra zany zany hoe ity toerana eto ty zany dia ambom-pionan'ny malagasy samy falon'ny olona malay falon'ny olona malay miakatra tsirairay ao arinan'ny aty fiara mangamanga ity zany ny candidat tsirairay am'izao fotoana zao Rajonary Mampianina Roland Ratsiraka da ny Rina Rakotoarjona ihany rinria de Tahina Razafinjoelina ty aloha ty iny ajo Andrenenarivelo fa niakatra ihany koa zany am'izao fotoana izao solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko tiako Madagasikara ihany koa dia ho avy eo Rivo Rakotovao iny niakatra eo ihany koa raha zao zavatra zao zany dia eto ny kabary no atao raha ity trango ty zany dia tsy maintsy ho avy ihany koa ny avy ery amin'ny ilany ery Ambomahitsy manodidina iny zany satria tena tanàna be ihany koa iny fa ny Razafy Manantany zany hoe ty zany no isany atao hoe akaiky indrindra aloha tsy ho tonga any Ambomanga kely zany ty resaky ty raha ny resaka hatreto ary atapy tanàna Ambomanga kely na efa ao anatin'ny commune Ambomanga kely ena zany misy atsika fa eto zany no anatanterahana ny kabary asa moa misy an'le sonao ty le sonao mobile zany ty le mora bataina sy tonga de aprimina raha voaraikitra ny kawai fa dia tsara toerana ny mpanao gazetitsika maka ny sary ny votoatin'ny kabary ary de ho arahantsika avy hatrany zany tompo klasy kabary nandalo vetivety zay ary misaotra anareo mbola fahavononana foana mitoeton'olona aty amin'ny 5e arrondissement misy satisy olona amin'ny 5e arrondissement atsanana tana 5e arrondissement misaotra 5e arrondissement misaotra ny solombavambahoaka ny 5e arrondissement ihany koa sy solombavambahoaka na Avaradrano zay manatrika eto amin'ny foana ny tolona somary tarakely atao satria betabe ny fivelatra satriana candidat rehetrarehetra mialatsiny ny candidat sasany efa eny zay rehefa nilazaintsika tany Antsonjombe omaly ny candidat sasany tamin'ny sabotsy azafady efa candidat sasany mialatsiny satria betsaka ny fivoriana sy ny andraikitra raisin'izy ireo fanomanana araka ny lazaintsika ny hoe tsy maintsy mandroso ny tolona tamin'ny herinandro lasiny
efa betsaka ny fivoarana hitatsika fa natao fitsarana vombalalam-pandrenana reny efa misy mandaty sy manao sinitsony reo efa zava-dehibe zany tamin'ny sabotsy hitatsika fa nanome alalana sous-préfet na Varadrama nafahatsika ny vory tamin'ny Zoma tany sabotsy namena efa mandroso zany ary amizao efa betsaka reo namatsika fitandro filaminana no miaro atsika fanaovana ny diabe atsika efa mandroso zany ezaka ataotsika dia mila maharitra isika fantanjona ny tantarana dia efa nilazaina tamin'ny sabotsy iny ary tsy maintsy ho azo sika iny ary tsy maintsy tanterahantsika satria iaho amin'ny firenena dia mila efa voatety daholo Antananarivo sy ny manodidina ny antony andananay ohatr'izao dia mba hampahirezana atsika mba ahafahantsika miomana amin'le fotoana tokony atongavana amin'le toerana tokony ho aleha vonina satsy vonina mamelanareo misaotra mbo ray aman-dreny rehetrarehetra zay tena nahavaky fo mihitsy tamina lehanay nandritra n'izay telo herinandro mahery zay ray aman-dreny zay milaza mampirisika no hoe tohizo ny tolona satria ho an'ny taranaka io dia naty izay fotsiny arana mamelanana aloha le fiara manjary tsy afaka mandeha le olona dia le atoko mba velominareo kely mandana an'le fiara fa manjary mitsatoka ny famoivozana mila mandamina tsara tsika mba melalana le fiara orindreo melalana le fiara fa zasakanana fa manjary mitohana ny fifamoivozana nareo le mandamina eo mba laminy tsara le izy alaraminareo ka ny tokony ho izy zay no ezaka ataotsika ary isaorana azy ireo makasitraka azy ireo ary mbola mampirisika atsika rehetrarehetra mbola noho itolona na androany na rapitso na ravakapitso tena manohana ny fo iaho satria ray aman-dreny efa tsy tokony heritreritra anyzany hoe tolona antsony nefa mahatsapa fa ho atsika ho anareo tanora mbola hijoroany zareo androany ary mbola hijoroany rapitso ako isika tsy maintsy mandroso ary tsy maintsy azontsika ny tanjona dia mitanjona inona dia mba hananana fifidanana madio ielan'ny krizy lavareny zay mety iseho eto amin'ny firenena sy mendrika an'izany zanaka malagasy izay ny mbola hikolomantsika ary zay ny anohizatsika anazy misaotra atsika rehetrarehetra makasiraka ahoana vahoaka ny mahazo mavita azy vahoaka ny mahazo tsy mety rehaka mijolo lalandava mba zaontsika fandraisana tompolazy ke afatsika ny conseiller anankiray eo amin'ny ACC satria tsy namaiky nanao sonia ny fanambarany ACC tarany dikan'izany ao amin'ny ACC zany efa manomboka tonga saina fa fanapakevitra diso manimba ny hoavin'ny Madagasikara ny raisiny ACC zay mahazo baiko avy amin'ny Andry Rajoelina tsekeny itsony manaraka zany dia efa misy ihany koa reo olona maro araka ny efa laza teo tompotra andraikitra ara-panjakana zay tena lina tanteraka amin'ny efitra voizintsika tsy zavatra arovantsika satria mananjalaka reo mpiasa-panjakana reo mahita izy fa manahirana fiana isan'andro mana zatsimana anisan'ny ty firenena ty potika dia satria Andry Rajoelina sy ny mpiaradia aminy dia manimba ny androm-panjakana rehetra ary manapotika ny toe-karena tompolazy tompovavy tsy azo ekely tsony abotanatsika jiaby ka araka hoe voalaza teo mandrositsika io tomobily tsy hoany io tsy hoany io tsy hoany io
efa victima 20 fa zao fotsiny na zaka teneniko amitsika mila mihaino tsara ny tolomarika ary nagatako amitsika menakavy miraha ihina tanteraka fa tsy maintsy mandresa ny tolona tobonatovavy nareo zao nareo rehetra zao dia mijoro satria te hanova ny tantara Madagasikara mba tsy hanjombona ntsony no avintsika fa mamirapiratra ohatrany masoandro tsy ho an'ireo orange arony nanaovan'Andriamanitra masoandro fa ho an'ny vahoaka malagasy marina sa tsy marina ary Andriamanitra dia manampy an'ny tolona ty profo zany nareo tsy namena volo tsy namena t-shirt tsy mitamatapazana inina tonga maobe ary tsy nisy etsika kivaoby pura kivaoby pura kivaoby pura kivaoby pura kivaoby pura kivaoby pura aveo zatra mbola teneniko amitsika foana mbola misy olombitsy any amin'ny toerana maromaro any mila voizintsika fa ady ho an'ny fahalalana sy ho an'ny fampandrosoan'ny Madagasikara tia ho an'ny taranaka sy ny faramandimby fa tsy ho anay feno volofotsy ty fa ho anareo nareo tanora malagasy zay foanana lainga nandritry ny efataona tsy anjaka tsony lainga eto Madagasikara tompolasy topovavy azo fandraisana leny collectif de candidats sy ny vahoaka malagasy fana tompokila magatsitrika topovavy faly le raha batsika vahoaka etsonarina tsy ampianagatany mbola ampisehoantsika isanandro fa tsika dia vonina tsika dia sa ary tsy hijanona raha tsy tonga fandraisana fara tompolaka tsika eto dia mitaky nisy ny tany tandalana ny anarany rehetra indrindra ireo mpitondra izany lalàna izany zao dia mba tiako ny milaza amitsika fa tsika miady ara-politika fa zareo misoko miadana any amin'ny resaka ara-toekarena satria dia misy olana andray tsy ampisehatry ny lavanilina fotsiny fa ampisehatry ny jorofo ka miara fo amin'ireny isika androany tompolaka misy barofo tia natao amin'ny ara-toekarena eo amin'izany ara-jorofo izany zany ny aditsika ny tany tandalana satria zany mampahatra ny malagasy tompolaka anatsara ny fahampiainatsika rapitso nitakitsika an'izao tsy fifidianana ihany fa zay marary ny vahoaka malagasy ary misaotra anareo zahay satria zay mpitarika ihany fa ianareo tena manao ko dia mahereza tompoko isanandro mandra-patoka fandraisana farany fa efa kely tsy zao misaotra tompoko Siapa terbaru betul jika menakavai. Ale boleh ira profesora. Ale pak. Simasi na tuku bugasume
efa rahantsika ihany aloha sary eny Kianja satria ohatrany misy akanondronondro sisy izy teo dia tsy fantatritsika zany hoe mbola misy lalana inona zany no zava-nitranga fa zay zany aloha ny lahateny a zay narahantsika teny an-toerana tapitreto ve ity diabe ity a tsy nisy mpitandro filaminana tonga aloha zany teny hatreto ary raha ny hoe fa tsy eo ambonin'ilay 4 lay fandraisana fitenena intsony ny solitenan'ny candidat dikan'izay zany a dia mety zay aloha zany ny diabe tamin'ity androany ity nisy karazana ataontsika hoe tsindrim-peo manokana Fanirazafy Manantany nikasika ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana teo zany. Tsika moa zany a dia nanara-maso n'ilay nambaran'ny candidat Roland Ratsiraka teo raha tsy diso a dia ny filazana hoe nisy mpikambana teo anivy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana iray a tsy nanao soni zany an'ilay décision navoakany tamin'ny 17 oktobra teo zany hoe ilay manome ny fahefana any amin'ny Richard Ravalomanana zany a dia ndasitsika ny vérifier hoe firy nisan'ireo au conseiller satria moa zany tsy maintsy misoratra amin'ilay fitsarana avy momba ny lalam-panorenana iny daholo miaraka amin'ilay décision le fanapahan-kevitra andraisiny iny hoe iza daholo ireo olona zany zay nandray an'ilay fanapahan-kevitra dia rehefa nijerentsika tokoa reto anarany reto Fanirazafy Manantany dia 9 ihany izy ireo 9 ihany zany 2 3 4 5 6 7 reo ihany zany no nandray an'ilay fanapahan-kevitra zany hoe misy ray tsy eo tokoa zany misy ray tsy ao anatin'io zany a nandray an'ilay fanapahan-kevitra iny dia mahita moa tsika ny amin'ilay ranom-baovao samihafaniny hoe naneho hevitra izy fa jerentsika ihany koa ny fahamatoran'ilay loharanom-baovao ihany koa moa tena naneho hevitra mihitsy moa zany izy fa na ity décision ty fotsiny aza ny jerentsika Fanirazafy Manantany dia ahitana taratra zany hoe misy efa miainy ny fieritrretana ihany koa hatrany atapin'ny fitsarana any satria raha fitsarana azo ambara fa faratapony amin'ny resaka fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena izany atao hoe fitsarana avy momba lalam-panorenana zany tsika moa miresaka amin'ny maromaro amin'izy ireo ary misy ihany koa ny ataontsika hoe namana ihany koa dia mifanakalo hevitra eo miresaka eo dia afahantsika milaza an'izay hoe karazana vaovao lehibe fa reto hitantsika amin'ny sary reto zany no nanao an'ilay soni misy 9 izy ireo zany ireo ny anaran'izy ireo mpikambana ao anatin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana zany maromaro izy ireo tsy mbola hotonontsika tsiraray aloha angamba ny androany satria jerentsika eo ihany dia iverenantsika eo anaty famakafakana lehibe zany Fanirazafy Manantany amin'ny fotoana tena mampety azy Fanirazafy Manantany ty resaka ACC ty anisan'ny fotorany adefitra amin'izao fotoana zao Kianja satria ny ACC no sary eny Kianja ve azo atao eo ihany aloha mandrapirava ny olona tanteraka namana teknisianina efa tsisy tsony direct efa ravany direct ay ok ny ACC io isika zany no anisan'ny tena hoe fatohan'ny adefitra na teo ara zany ny fahatapahan-kevitry ny seni anatotosa fifidianana Kianja Rakotomanantsoa dia ny ACC afaka nandray fanapahan-kevitra marobe tamin'ny fandehanana raha teto amin'ny firenena zany azon'ny ACC atao tsara mihitsy no naka fanapahan-kevitra mikasika ny firotsahako fidiana Andriamatoa Iany Rajoelina ny amin'ny hoe tena mifanaraka sa tsy mifanaraka ny lalam-panorenana zany ary manahoana tokoa ny voalaza ny lalàna malagasy momba ny fizakanjo pirenena izany azon'ny ACC natao ihany koa no nandray ireo requête na ny hoe ny fitoriana napetraka ireo vondron'ny candidat mikasika indrindra ny tsy tokony andraisana ny firotsahako fidiana Andriamatoa Iany Rajoelina na hoe invalidation ny candidature ny Andry Rajoelina azon'ny ACC atao ihany koa zany ny nandray ireo fandaminana samihafa araka ny fomba fiasan'ny ACC ao anatin'izay hoe manao régulation ny ACC zany hoe ny ACC dia afaka mampiatra ny didy fanaraka amin'ny lalam-panorenana fa ny ACC ihany koa dia afaka mitondra amin'izay mety hoe didy izay mety hitondra fitoniana samihafa tsy hoe fanohatra amin'ny lalam-panorenana fa mididy mitondra fitoniana zay le régulation resahantsika amin'izao fotoana izao na dia sarotra aza no miresaka an'izany dia meno fahefana lalàna an'izany ny ACC mba hanao régulation ny régulation zany no ahafahana mandefa any amin'ny varavarakely reo adefitra tsy voavahany amin'ny varavarambe ka hitondrana fitoniana tsy tao anatin'ny lalam-panorenana ny Kianja Rakotomanantsoa
ny ady hevitra momba n'izany pacte de responsabilité zany fa nyraisin'ny ACC zany ary nambarana zao Henrique Rakotoarisota ty fa mba tsy isin'ny fahampitena sy ny crise sy ny zavatra efa niantra zay tany ambadimbadika tany na tonga nandray an'ireny fanapahan-kevitra ireny. Ary tsy ao anatin'ny lalam-panorenana ihany koa ny amin'ny hoe ny ACC no mametraka ny amin'ny hoe de rava zany le gouvernement tateo aloha fa misy gouvernement de hanao gouvernement de consensus de manaiky ny fanolorana ny gouvernement tany tsay Christian ny ACC de nisy tsay Christian tamin'ny 2018 na de fahefany ny eo anivony ny Assemblée nationale ary zany satria nisy olom-bavam-bahoaka maro anisa tamin'izany fotoana zany nisy an'ireo mampara dia tsy nafantatra akory ny fisiny ny anarany tsay Christian zay efa teny ampilatana ny filoha tamin'izany fotoana tezitra mihitsy izy ireo ary nisy kabarina atao teny amin'ny 13 mai taorina kely zay fa ny raha manatany tsy amerenatsika le teny zay mihitsy ka atsika zany de afaka miteny ny aminy hoe amina situation exceptionnelle de misy foana mesure exceptionnelle satria izy ireo zany no omeny lalàna hitondra fandaminana ary raha ohatra ka tsy voalanjalanja ihany koa ny fanapahan-kevitra raisin'izy ireo de mitondra fikorotanana zany de io hitantsika io mandeha amin'izao fotoana zao. Ahoana ny nanekeny ny ACC ny candidature n'Andriamatoa Andry Rajoelina ka validé na tokony hiditra amin'izay invalidation zay ary zay azo ataon'ny ACC tsara mihitsy no mitsikaraka an'ireo pitsopitson-dalàna samihafa makany amin'ny tribunal amina première instance momba an'izany fizakan-jo-pirenena ananany Andry Rajoelina zany. Azy ataony ihany koa no mandeha maka ny article 970 na 970 ao anatin'ny lalam-pandroany mifanaraka amin'izany ve ity adevitra ity. Fa zany rehetrarehetra zany dia tsy nataony ACC mba tsy ilazaintsika ny aminy hoe nydingan'ny ACC le izy fa naleony ny safidy ny aminy hoe validena ny candidature ny Andry Rajoelina de hitantsika mipoaka ny crise eto Madagasikara. De nandeha tateorina ny amin'ny lafin-dalàna samihafa ny aminy hoe nanao renonciation ny filohan'ny antenimeran-dolona fa tsy andray ny fahefana de nampiasaina ny article 52 ny constitution au lieu de ny article 46 ny constitution de nomena tampoka ny gouvernement collégial ny fitantanana ny firenena mbola fantsahan-dalàna avokoa zany rehetrarehetra zany de efa mena ny gouvernement collégial zay efa nosaziny ny solom-bavam-bahoaka tamin'ny fahafitony volana Desambra 2024 fa tsy afaka manatanteraka ndraiky izany gouvernement izany tamin'ny alalan'ny taratasy fitsim-pahapitikisana na document fitsim-pahapitikisana motion de censure nataon'ny solom-bavam-bahoaka 5 fa zao nampanginina tampoka ny solom-bavam-bahoaka ny antso fivoriana tany an-tranony tany amin'ny arena ny filohan'ny republika tamin'ny fotoana Andriamatoa Andry Rajoelina zay raharano ny constitution ny fifampiresahana amin'ny solom-bavam-bahoaka ao anatin'ny fotoana sy ny fivoriana indrindra session ordinaire de nydinganina ihany koa le constitution afatra no ifampitana raha ohatra ka misy afatra tiany filohan'ny republika atao zany ny ambarany lalam-pandroana fa nijerevan'ny ACC fotsiny zany. De ny ACC nanome fahefana tamin'ilay gouvernement efa nsazina efa naonga ny solom-bavam-bahoaka maro anisa tamin'ny 8 Desambra hoy isika fa mbola le ACC ihany tampoka teo no nahita fa tsy azo raitsina ary tsy azo ampiasaina ny fitoriana nataon'ny Andry Rajoelina zay tokony hanamaria ny mikasika ny lalam-pandroana sy ny lalàna amin'ny fifidianana raha ohatra ka misy olona tsy afaka candidat io tsy afaka manatanteraka an'izany asa manandraikitra ao anatiny ny maha-candidat zay no ny antony lehibe tsy azo anoarana cas de force majeure fa nodingan'ny ACC fotsiny zany ary to tahaka ny nandray an'ilay afatra le candidat anankiray mandeha rery ihany moa izy miresaka ny aminy hoe de misy candidat zay mody marary ny masina aza manody ny filora valomanina marika zay na de efa nitsabona teo tanterana aza tsy maintsy navoaka tany ampitan-dranomasina ary nazavaina illustration mihitsy ny hoe ity le zavatra natao tamin'ny mason'ny Andry Rajoelina nasiana gazy tsy afaka mandeha mivoyage amin'ny fiaramanidina mandritry ny 30 andro ary tsy afaka manatanteraka any andraikiny fa tena
nataony ny ACC tany amin'ny rano andamosiny ganagana avokoa zany rehetrarehetra zany de tahaka izay ihany koa ny amin'ny hoe ny eken'ny ACC tampoka no mahafilohany atenomeno olona ny raha valy manana risary ary tsy vitan'ny ekeny fa mbola ame fahefana tampoka koa raha valy manana risary hitatana firenena de ahoana zany zava-misy zany de tsy gaga zany tsika am'izao fotoana zao raha ohatra misy mpiambana ao anatin'ny ACC Nkajarakotomanantsoa mandray fanapahan-kevitra lehibe ame fahefana amina chef d'état par intérim tsy mety manosiny mpiambana eo anivon'ny ACC de ahoana mifepetra amin'ny fampanarahana ilay lalàna ahoana mifepetra amin'ny fampiarana ilay lalàna ahoana mifepetra amin'ny fampanajana ilay lalàna satria nambaramako fa ny décision-ny ACC de tsy azo hivalozana kanefa de ny valozana ny décision-ny ACC rehefa tsy nomena ny hermanana razafy maefa fahefana fa nalefa ny gouvernement collégial de o le ministre ny fitsarana hoe tsy azo eritreretana tsony zany hoe mandeha makany amin'ny anteny merandoolona zany tsony ny fahefana fa ny article 120 constitution efa miresaka fa tsy azo ivalozana ny didy tampoka teo azo ivalozana izy ao anatin'ny ACC any no mivalo ny didy zay navoakan'izy ireo de misy tampoka teo lo olona nitendrena tamin'ny fahavalon'ny volana septambra nomena fahefana tampoka teo tamin'ny fahenina angamby izy zay volana septambra itsiko kely ny zavatra mbarako de mena fahefana tampoka teo de lasa chef d'état par intérim male izy de mandeha ny adevitra any ambadika any anticonstitutionnel ane zany au moins Nkajarakotomanantsoa sy Ratolojarary mba misy feo ivelan'ny feo mahazatra izy ny amin'ny hoe de ahoana io ACC io hoe de manaiky foana ve io ACC io mba misy tsy ala-peritreretana ve am'ireo olona anatin'ny ACC reo mba misy olo-kendry mba misy vatona sondrotry ny tany ve mba misy nampianarina am'izany lalàna izany ve sady zay arotsaka rehetra ohatry ny boîte aux lettres ohatry ny passoir de manaiky daholo de mety daholo zany rehetrarehetra fa ay osika ngaza mizaka rahatsetsion teny atsonjome tamin'ny sabotsy de efa nanambarany iny vaovao iny androany Andriamatoa Hajo Andrenanarivelo Andriamatoa Roland Ratsiraka de nanambarany zany vaovao zany ary miparitaka eny amin'ny tambajotra sosialy le izy Nkajarakotomanantsoa ary mivoaka moa ny anaran'ilay mpikambana ao anivon'ny ACC midiky zany fa eo anatrehan'izany adevitra rehetrarehetra zany de miverina makany amin'ilay taratasy napetraky ny candidat collectif any amin'ny foloandaza ho adevitra zao satria misy tsy fanajana lalàna ary tsy misy fieritreretana mihitsy ny amin'ny hoe ndao fa mba tokony ho tanitandalàna Madagasikara no reto olona zay ao anatina fanjakana reto tsika tamin'ny herinandro de niteny mihitsy Nkanja ohatra mahita tsika fa tsy institution misy fa entité politique miaradia amin'ilay Andry Rajoelina mialatsiny amin'ny fomba fandakena n'ilay fandikana n'ilay fihetsiky le ACC satria na any amina olotsotra zay tsy voatery mahay lalàna be aza Nkanja na any amina mpianatra mianatra any amin'ny taona voalohany amin'ny lalàna aza de mba mety mahafantatra kely fotsiny any amin'izany code de nationalité zany mba mety mahay kely any ny amin'ny hoe inona ny fomba nanazavany teo amin'ny fitondrana an'izany nationalité française ngay Andry Rajoelina zany ano ny teny hoe filiation de affiliation samy hafa zany Ramatoa ano ny teny hoe par diplomatie ano ny teny hoe anaovy moratoire io ano ny teny hoe des études sinsisa fa théorie ndray Andry Rajoelina miteny hoe naturalisation par filiation na de zany voambolana zany fotsiny aza de entiny ilazana fa tena tsy araky ny tokony izy ny fananany an'izany fizakan-jom-pirenena frantsay zay efa nanary ny zom-pirenena malagasy azy efa mampianatra n'le article 42 an'le constitution tsika am'izany fotoana andrano ka raha io mpikambana ao anivon'ny ACC efa manda io azo raisina ho zava-dehibe io ary andraisany eo anivon'ny foloalina fanapahan-kevitra ho isika miainga avy tan'le kabary zay nataon'ny collectif de candidat eny Atsonjombe azo raisiny eo anivon'ny communauté internationale fanapahan-kevitra ihany koa zany manoloana ny fandraisana fanapahan-kevitra nyraisin'ny ACC ary azony FFKM hodiniany zany azo ny CCS zay tsy mitsahatra manao fanambarana ho ampiasainy zany eo anatrehan'le hoe fandikan-dalàna miopapana ary ny tena piaro lalam-pandrenana no mandika lalàna eto Madagasikara Nkajarakotomanantsoa ikan'izay zany hatretotsika de osika hoe na de misy ray aza mba tonga saina ao anatin'izany adevitra zany de io le tonga ao anatin'ny baiboly iny anankiray ny tonga ampahiratra ny rehetra mba somary amboaro kely le fomba itenenana azy
fa misy fomba fitenena zao ny adalan'izao tontolo zao tonga hampamiratra ny eny zany hoe misy olona tonga sainao ka mba tokony ho ery lehibe eo anaty andreo rafitra rehetrarehetra eo anaty andreo sehatra rehetrarehetra eo anaty andreo mpiantsehatra zay manana andraikitra ho famahana olana ny zava-misy eto Madagasikara mba haka ny andraikiny satria raha raisina zany de hoe tu jamais vu tsy mbola fahita teo amin'ny tantaran'ny Republika amin'ny Madagasikara ny fahasahina lehibe ataona tompona andraikitra ho conseiller tahaka izany enkiaja Rakotomanantsoa. Ny tiako tsipihana fanampin'izay fa ny rera zafy manantany de ny hoe na ny fitsarana avy momba lalam-panorenana na namitsenia dia manana manda zany reo olo reo tsy azo roana amin'ny fanehonkevindreo tsy azo hoe roana amin'ny fijoroandreo fa zay le hoe manao fianianana io zany misy rafitra ohatran'izao mantsy any États-Unis fa ny razafy manantany tsy hoe ampitoviny tsy tokony ampitovina akory fa ny Cour suprême any États-Unis dia tendrena ho mpikambana mandram-pahafatiny mpitsara fa rehefa voatendreo izy na ny congrès manendry azy eo na ny filoham-pirenena ny manendry azy eo dia miala tanteraka zay ilay nanendry azy zay fa ilay manda am'izay nijereny dia mankadiriny andraikitra zany satria manapa-kevitra amin'ny resaka lalàna tsy azo atao ninonininy zany tsy azo roany zany tsy azo fa tena tonga de hoe mitana an'izay de ny atsika zany fitsarana avy mba lalam-panorenana de tahaka an'izay any keo ary anim-piatsika mihitsy hoe mankadiry ilay fahasahina mijoro tahaka an'izany any keo seni koa dia manana an'izay manda zay ny seni moa mety hoe 7 taona ny fitsarana avy mba lalam-panorenana raha tsy diso tsika 1 taona fa dia hoe tsika miteny zany hoe tsika moa teto misy fotoana manao antsoavo andrehitra eny ny feno fieritreretana dia mitodika makany am'izay tsika zany am'izao fotoan'izao inona ny toyany dia anao ahoana ny raha pitso raha afaka pitso am'ireny rafitra samy hafa ireny ho hitantsika hoe ny fivoarana sarisary nanamarika any Androany reto sary anankiroa reto zay fanambarana Siratolo Janahary zany fa dia reto sary reto zany hoentsika mamaraparana ihany keo ny fiarahana zany amin'ny Androany mbola misy sary ray koa rehefa avy eo fa reto aloha zany ny sary baolina tsy miady reto baolina tsy miady reto efa de hoentsika fotsiny ho an'ny any tokantrano any ho an'ny mianonja-peo de aseho antsika hoe ireo vahoaka be nanaraka ny collectif de candidat ankilany tena be dehibe tamin'iny faritry mahazo midina amin'iny lalana mandalo amin'ny adventiste ivoaka tia Ambomahintsy iny ankilany de andaniny sarin'ireo manao akanjo volomboasary eo amin'ny 520 euro zany zay manofaofa teny pasapito teny sy ny manodidina zao zany le rapport de force am'izao fotoan'izao raha jerena ny eny Kianja misy olona zay tsy mietsika raha tsy mahazo vola de mahazo vola vao manao zavatra reto le manao volomboasary reto miala tsiny fa zay moa zany no efa lasa fomba mampiasa ny zotsika zao eto ampitenenana eto any Ampitatafika eny Tanimena be Akorindrano ny eny amin'iny faritra Ambomamora iny sy ny sisa de hoe misy fizaram-bola aty de misy fakananarana de fakana sary sy ny sisa reo izy reo zany rehefa misy an'le vola fa reto kilometra le tsisy resa-bola reo fa ny razafy manatany ary reto no hitatsika maso am'le sary fa nivoaka avy any tokantrano ny tany ny ala teny pasapito namolany ala be hatramin'ny mazo ray matory iny tsy hitanoanao ireny andro teo Ambomahintsy ny tseny de misy namana avy eny Ambomanga kely milaza fa diso fanantenana tanteraka satria nahoany nijanona teo efa ny andro hoe de ho tonga manambina teria am'izao maromaro sy ny hay aloha zany ary azo antoka faniry razafy manatany de hoe mbola ho avy koa ny anjarana Ambomanga kely manodidina ny sary tazomeo any namana technicienne misaotra betsaka ny sisy namana technicienne mbadika ao raha mijery an'le sarin'ny collectif de candidat tsika rehefa midina avy any mahazo eo amin'ny arean'ny taxi brosy eo na taxi be eo mandrapatonga ety Ambomahitsy ry izy mirala dia tsy misy tsena eo ary tsy misy tranon'olona eo akoatriny hoe fianarana amin'ny andany sy ny ankilana fianarana ho an'ny sekolim-pinoana anankiray dia atao amin'ny ankilany ato dia hôpitaly ho an'ilay finoana anankiray dia tsy misy hoe tranon'olona na misy hoe tsena eo na sala am'izany fa zao hitantsika zao de tena lalana mangina amin'iny lalana iny fa tena rakotr'olona ny dikan'izay zany de hoe misy olona tapa-kevitra nanaraka io dia io misy olona tapa-kevitra io fa tsy vola mamaky azy misy olona tapa-kevitra io fa na tsy manana rano sy sakafo azy fa zao tolona ho an'ny tanindrazany ty de midiny izy manaraka an'le tolo mahoaka tolo-panafahana ho Andriamatoa Brunel raha zavitsy andreo fa tamin'ny sabotsy teo
de hitatsika zao zany fa tena hoe vahoaka tsy omby aloha vahoaka tena mifanitsakitro manaraka an'le dia be ao areny ao ary nanamarika an'izany enikaja Siratolo Janahary rehefa nandeha naka an'le fiara mangamanga zay anaovana akabary reo kandida dia mbola mahita olontsika am'ty lalany ity mitanjozotra midina de etotsika zany tapaka tanteraka le lalana satria raha ity lalany tya dia fifamezivezen'ny fiara maro samihafa avy aty Ambomahitsy hiakatra ny Mahazo na avy amin'ny Mahazo hidina avy aty Ambomahitsy zany hoe lalany lalam-pirenena faharoa zao hitatsika zao ny atao hoe lalam-pirenena manko miaingany amin'ny Pekazy reo ena Tamena mandalo iny Besarety rehetrarehetra iny miakatra makaty Ampasapito Nansana Akadadramamy de am'izao lala hitatsika zao ny lalam-pirenena faharoa de sarotra mahazo am'izao zao olo zao raha zarainao vola tsy maharaka ny volan'izany enikaja zao olo zao raha ohatra ka zaranao rano tsy maharaka ny rano am'izany ary zao olo zao raha zaranao sandwich na mbola ataotsika zao hoe mokary tsy maharaka zany fa misy olona décidé tapa-kevitra misy olona pare vonina hanatrika hiaraka hamalony lay antson'le collectif ary vo manomboka ny latsinainy tsika aza moa androany alatsinainy tena natsiaro rerajeraka ihany tsika efatra amin'ny rahalahy de ahoana ahoana sinisisy ohatran'izany mihinana ny asa satria tena mandeha ny pression maro samihafa mandeha ihany koa ny lafiny tena hoe conviction mandeha namoaka carburant ny raha fotsy tao an-trano androany maraina hoe ahoana to manaraka ny any am-posinareo e zany rehetrarehetra zany salama le izy satria mahafantatra fa misy olo-pirenena ihany koa miandrandra amin'ny vaovao zay zaraintsika enikaja Siratolo Janahary Alfred Ramanandray be dia tongotsika manantanteraka an'izany kanefa ihany koa tsika de mametraka ny amin'ny hoe mba olombelona ihany e matsiaro reraka ihany tsy mahita ihany amin'ny lafin-javatra rehetrarehetra hoe tena mila ihany atosika ato arina mba hiakatra tsara amin'ny fiakarana le izy mba atonga ny rehetrarehetra ahavatsy ny vaovao amina même niveau zany na hoe tena fahazom-baovao mitovy zany zany rehetrarehetra zany ka izao sary asehontsika zao de mitovy amintsika ihany zany hoe zay atontsika ihany ny atsatsiky reto olo reto ary zay atsatsiky tsika ny atony reto olo reto enikaja Rakoto Manantsoa Siratolo Janahary satria le conviction mbanangeza be ao fanazavana ny zava-misy ny antso-pitsoroana ihany keo ampiakarana ny niveau d'information eny anivon'ny olona mantsy tena zava-dehibe hitatsika am'izao zany mivokatra reto kilanreto moa zany manao volomboasary ekipa mpilalao football izy reo eny Ampasapito eny dia ny goal zany zao ty eto aloha manao satroka mangy ty de ny défense eo akaiky ery ny attaquant ery ariandria eo amin'ny 5 izy reo zany miaraka amin'ny remplaçant sy ny sisa ekipa ihany koa zany malagasy ihany koa izy reo ary reto olona be dehibe reto de mitolona ihany koa ho amin'ny hoaviny reto olona reto kilanreto zay zany traduction nasary le manao akanjo fotsy dia mitolona ho an'ny hoaviny lay miakanjo volomboasary laya natsotsona laya kitikitiana kely koveta asaina manoratsoratra anarina kely amina karne asaina manao robe amin'ny andro mafana asaina manao akanjo nylon amin'ny andro mamay be menamena roa alina kely de hatramin'ny mpitondra moto eny tany mena be akoron-drano eny am'izao fotoana zao de misabadidaka ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa eo ihany ny sary namana teknisiana satria tsarona ny ataotsika hoe fivoarany raha samihafa zany eto amin'ny firenena ny vaovao zany andrasantsika am'izao fotoana zao dia ny ako nylay taratasy naterina teny anivony foloanynda io moa zany tena isany atao hoe teboka anankiray goavana be zany fa ny nampiavaka an'ity androany ty koa Siratolo Janahary fa ny razafy manantany de zao tsy tonga nandrava tao anatin'ny rodorodo be tao anatin'ny kabary tahaka nazatra hatram'izay ny eo anivony mpitandry filaminana zay ihany koa zany point anankiray zany tamin'ity androany ty hoe vita le kabary de ny rava de samy miparitaka izay atsika milaza hoe nilamina tanteraka proof ve zany fa misy zavatra efa miova ny ambadika any fantanina zany nao petrakitsika tahaka ny zavatra efa miova eo anivony fitsarana avy mba lalam-pandrenana nentin'le candidat teo de nisaitsika teo le mpitsara avo nandray fanapakevitra fa 9 amin'ny 9 izy reo zany hoe tsy alunanimité tsony zany ilay fanapakevitra ny raisina tao anatin'izay de proof ve zany fa efa mandray dinamika vaovao ty herinandro ty satria ranonapozina ny antsoantso ny teny anivon'ny Coliseum tamin'ny sabotsy teo fa ho any amin'ny 13 mai amin'ty herinandro ty de nieritreretina zany fa androany de ho mafy be mifandravanaan'ireo zay mitagorogorona kanefa moa tsy zay zany ny zavatra nitranga zany tao anatin'izay atserovako moa le etsy bahoaka am'izao fotoana zao ny zavatra ny anarana tamin'izany fotoana zany mamaky boky moa ianao de mahenany amin'ny hoe satria ankehitriny moa zany mandeha ny resaka hoe de efa général efa mitondra ny firenena am'izao fotoana zao de misy manao ohatra ny hoe manao parale
mandray izy parallèle zany manao analyse hoe tam'zany efa teto am'tantara nefa nisy fotoana général no fa tena tsisy ifandraisany mihitsy le izy satria atserovako le diabe mantsy atserovatsika le tantara tamin'ny ireo teteza mita telo taona 72 63 75 tam'zany fotoana zany na tonga ny fitondran'ny filotsiranana ny daraboka rehefa mipoaka ny 13 mai 1972 de roa andro taorinan'izay nanao diabe ny vahoaka malagasy niala ateo amin'ny 15 misy manodidina zany nanao diabe niakatra teny andafavaratra ny mpahay-tantara de mahalala tam'izany fotoana zany fa nirazafy manatany Siratolo-Janahary hoe teny andafavaratra nisy ny foiben'ny gouvernement tam'izany de hoe izy fitakina zany de niakatra fa tety Andohalo faritra Andohalo tety tamin'izay andro ny 5 Mai 2017 zay de nivoaka teo zany ny général Jules Ndremazo de nanao kabary teo izy zany nampitony ny vahoaka tam'izany fotoana zany dia nitaky ny fialan'ny filotsiranana izy tam'izany ary ankilan'izay ny vahoaka kosa de niteny tamin'ny général Jules Ndremazo hoe raiso mihitsy le fahefana fa nanday izy teo mbola misy zoka ozy izy général Jules Ndremazo tam'izany Gabriel Ramanatsoa zany tokony homenany zany andraikitra zany de tsy nandray zany hoe tsy olona lipa-efana zany eo anivon'ny foloalin-da raha zay tantara zay nijereny fa tena nijery mihitsy ao anatin'le vanim-potoana sarotra sy le vahoaka be de be manao fitakina hoe inona mahasoa le firenena de tsy tiavy hatrany de nitetateta ny azakazaka hoe de omena ty de ho raisiko fa mbola nijery ny fizokina sy ny fifanajana de mbola nametraka an'izay général Gabriel Ramanatsoa sy général Jules Ndremazo tam'izany fotoana zany de tantara moa zany de apatsivitsika eny satria tsarona le hoe omena taratasy ny anivon'ny foloalin-da de mametraka fanontaniantsika ary mahatsiaro an'izany atao keondalany zany satria taorinan'izay zany de tsy maintsy nomena ny miaramila ny fahefana zany raha ny tantara tamin'ny 72 zany no jerena de nitarika moa zany Gabriel Ramanatsoa de taty arina rehefa nivoaka telo taona taorinan'izay dia nomena ny epita taty anatin'ny colonel tsy mandrava de nepititsika taty anatin'ny republika faharoa zany taorinan'izay etsika hitenenana zany tantara politika zany hoe misy zavatra maromaro efa miova eto amin'ny firenena zany am'izao fotoana zao asa inona ny toyany de ty misy sary anankiray namana teknisianina le sary le mijery fahita lavitra iny mba itsikitsika sady etin'ny Siratolo-Janahary marina ity zany de revy hafa mihitsy ty misy historique an'ity nalefa ny namana zany tapaka foana ny jiro ty aminay ozy io ariny io compteur io le compteur io ambony io ambony le fahita lavitra fa zay ozy de nitady hevitra mihitsy hoe ahoana rangany fikana rahana ny angaredona fa de zao ohatra nisariky ny anomboka le angaredona vo niteny teto Siratolo-Janahary nanomboka tamin'ny folo sasany tikitika ozy le jiro ny saoty de Siratolo-Janahary zany meritreritra fa hitan'ny olona sasany fa misy olona sasany voasazy tsy mahita le fandarana angaredona de tadiavany zalafika de io izy io fa hitan'io no famonjena mihitsy io zany fa de isorana le namana manao ezaka manokana ohatran'izao fa zay le titsika tenenina hoe ninninona zany tsy voasakana ny serasera ary tsy azo sakanana ny atao hoe ilay fahafantaran'ny olona fa tokony manaraka ny fandarana ary tokony mahafantatra tsara ny fivoarany vaovao ahafahan'izy ireo mandanjalanja zany hoe inona ny zavatra fanapa-kevitra ho raisiny eto amin'ny firenena sy Ratolo-Janahary. Zay moa zany re zao zavatra porofo milaza hoe fa be dia be ny olona nyresa lahatra amin'ilay fanavotana nyty Madagasikara malala ity mba ho tonga amin'ilay teny le itonkiro amin'ny hira pirenena hoe hiadana sy finaritra de ho sambatra tokoa isika mianakavy ao anatin'izay satry hiaraka eto ihany satry noho ny angaredina eto ihany saingy misy fetrany moa ny fotoana iarahana kasitrahana feno de feno ianareo zay niaraka tamin'ny eto anatin'ny angaredona mbola misy ny angaredona rapitso isoranareo namana mpandrindra teknika ao ambadika ao ry Jacques ry Tsolona i Mikael i Dida Montero i afatra ao ambadika ao isorana ihany koa ireo namana mpandrindra teknika any amin'ny fahita lavitra sy ny onjapeo izay mandefa ny angaredona isoranareo namana mpanao gazety teny Kianja teny napita mivantana ny zava-misy ny zavatra nitranga zay ny farana teo Mbomahitsy moa tamin'ny ety anio ity nisy ny kabary generana isy ihany moa ny fanarahantsika an'ireny ao anatin'ny fampahalalam-baovao an'ny ariva zay aloha ny vitanay efatra amin'ny rahalahy hoy satria na tsy eto raha Arfidy Ramanandray be de manangona ny vaovao ihany koa any amin'ny toerana zay misy azy ihany isorana feno de feno ifanierera zafy manatany isorana Enikazara Rakoto Manantsoa isorana ireo rehetra izay nisala tamin'ny fantotosana ty angaredina ity mameftoanareo zay ho an'ny rahampitso indray atopoko lasy itopoko vavy